Eny ary tompolasy tompobavy tafarakitsika ato anatin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada amin'izao alatsinainy 3 aprily 2024 izao dia anterina ny arabo mba hampirarintso ho antsika mianakafy tsy maintsy nisy ny fandrandrana amin'ny atsipria mihitsy ny lafin'ny teknika tamin'ny sivy sasany teo dia zay no somary nampihoatra kely ny fanomboana fa atsika efa teto foana dia manasanao zany anaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada amin'izao herinandro zao ary dia isaorantsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy nisy zay dia tsy afaka anatosa ny fandarantsika ary dia ho zava-poana ihany koa ny zahatra resahana eto raha tsy miaraka amin'izay nahary izay ny teknisianina isaorana satria izy ireo zany no ketrika an'izay teknika izay fa atsika miresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany ny faniriana dia ny anarahanao hatramin'ny farany ny fandarantsika ka tsy ho fotoana veromaina fotsiny fa fotoana izay anovozantsika ny tokony ho fantatra sy ahafahantsika ihany koa manadiady sy mandalina tsara ny fiainam-pirenena ka rehefa tonga ny fotoana izay anapahana hevitra dia mba tsy ho fanapahan-kevitra anjambany fa tena hoe fanapahan-kevitra ampisainana tsara no tanterahana izany. Ny namana fanirina zafy manantany dia sur terrain zay no filaza azy zany hoe ninivon'ny fiarahamonina any izy dia raha ohatra ka tsy misy ny hoe fiovana dia miditra tseny tsefatsefany any izy mivantana amin'ny alalan'ny anso antarby mitantara zay zavatra hitany any sy ny iainany any amin'ny izay misy azy zany fa dia ao anatin'izany no anarahantsika hatrany ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada ity. Akoatran'ny izay ihany koa mety mbola misy ny mpisehatra hafa izay ho avy eo dia ho hitantsika eo ihany ny fandaminana ny raharaha zany amin'izany fandarana izany. Zay no hoe laha tompolasy tompovavy fa raha hoe ny tranga izay niseho zany tao anatin'ny 7 ora nandritra ny faran'ny herinandro teo dia ataontsika hoe hatrany amin'ny zoma mihitsy dia maromaro ihany ny zavatra miseho saingy rehefa aravina lizy dia hita hoe ny eo ihany ny eo hita hoe tsy misy fivoarana ilay fiainan'ilay malagasy fa dia ny eo ihany ny eo dia miodikodina manjary efa makala eo le izy zay no teniny ninivon'ny fiarahamonina rehetra eny fa tsy hita mihitsy n'ilay fivoarana tsy hita mihitsy ilay mba tena hoe finiavana mba entina ampandrosoana an'ity fireneny ity. Ina moa no tianao tenenina amin'izany? Tianao tenenina amin'izany dia fiainam-bahoaka tsy misy mandeha amin'ny zelony mihitsy fanabeazana, fahasalamana, lalana sy ny rehetrarehetra resaka asam-piariana tsy mandeha amin'ny zelony fa vao mainka mikorosofahana ilay malagasy kanefa dia hoe ao anatin'ny taona-pifidianana hony zany. Ao anatin'ny taona-pifidianana hony dia le fiainana nefa tsy mandeha amin'ny zelony fa mihitsoka ihany ny fiainana malagasy amin'izao fotoana izao. Nefa ilay taona 2024 andrandrana fifidianana. Dia ahoana ny fahitan'ny olona zany fikarakarana ny fifidianana zany? Fanontaniana anankiray lehibe ny hoe maharesy lahatra ve hatreto hatramin'izao ny fomba hikarakarana ny mpikarakara ny fifidianana? Maharesy lahatra ve ny fomba fikarakarana ny fifidianana hatramin'izao? Misy mantsy ny sampandraharaha isan-karazany izay misahana ny izay fikarakarana izay zany anisan'izany ny CENI dia eo ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay vovon'ny din'ny lohany ary atapiny ery amin'izay resaka hoe fifidianana izay. Eo ihany koa ny ministeran'ny tany, eo ihany koa ny gouvernemanta fa ao anatin'izay zany misy zavatra fangaro na misy zavatra ihany koa tsy maharesy lahatra ny olom-pirenena isan'isany mihitsy. Ohatra ny teo anivon'ny ministeran'ny tany zao nilazany aminy hoe raha ohatra ka toko politika aneo hevitra dia hoe akalamanjana sy ny sisa tsy maintsy manaraka ny fepetra isan-karazany ary dia tsy maintsy zao zay no lazainy zany.
dia mbola nasiany toy ianao hoe fa raha mpitondra fanjakana kosa no mandeha ohatra hoe mamory olona mitokana zavabita sy ohatran'izany de tsy misy ny olana satria zany mihitsy no andraikitry ny mpitondra fanjakana. Zay zany le fanazavana, zay mihitsy le andraikinozy. Fa raha ohatra hoe atoko fotsiny ianao atoko am'izao dia tsy mitondra an'izay titra hoe mpitondra fanjakana zay, mpitondra fanjakana mantsy ny hafa mihitsy. Dia ny mpanao politika zany, ny atoko politika isan-karazany hoe hafa zany raha ny fanazavana. De raha atoko politika ianao dia tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, misy fepetra zao sy zao sy zao sy zao. Zay le fanazavana zay. De moa zany tsy niandrelany tao amin'ny tiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny député Feno zay voafito tamin'ny alalan'ny TIM tao amin'ny boriboritany fahatelo. Fa tonga izy dia naneho hevitra ary faneho-kevitra izay mahita hoe tsy mitombona ny amin'ny misy an'le hoe 2 poids 2 mesures. Tena misy zavatra tsy milaminao satria iry zany milaza hoe fitondram-panjakana mitoka-javatra ka tsy maninona raha ohatra hoe miaraka amin'ny olona mamory vahoaka sy ny sisa. Fa tena zay tokoa ve no ataony ionivon'ny mpitondra rehefa ohatra hoe manao an'izay izy, na hoe hitokana izy na atao hoe manao désentour-tsika mijery ny fandehanan'ny asa sy ohatran'izany na miona amin'ny vahoaka. Tena zay tokoa ny ve ary tsy mihoatra ny fefy izay voafaritra zay ve ny eo anivon'ny mpitondra zany raha ohatra izy hoe ndeha hitoka-javatra na zay ataony ihany. Tena zay tokoa ny ve le izy. Ary ny fitaovana zay hoentina manahoana hidirantsika mantsy zay rehefa avy eo fa ndeha aloha arahantsika rehefa voninao fa ny faneho-kevitra no entin'ny député Feno zany zay alany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahatelo satria de tsy niandry ela mihitsy ary io tenin'ny ministeran'ny atitany io de efa nikanony teo anivon'ny MMM ihany koa tarena Andriamatoa Ajo Andrenena Arivelo. Tsy niandry ela ihany koa zany MMM zany fa tonga de nitsikera. Ary naneho hevitra manoloana n'ilay fiteny zany hoe rehefa atoko politika na iza dia tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao. Mila ny fanarahana ny fepetra ny anaty trano hoe toerana mihidy sy ny sisa. Nefa le teny Itaosy toerana mihidy ary an'olo-tokana le izy de zao jerena ndray de hoe tsy maintsy any anaty trano ray. Ka inona ihany ara ny tena afandeny, inona ny tena tiana tongavana ao anatin'ilay izy. Le izy ve tsy hoe fandaminana sy fifehezana ny filaminana, zay ve ny tena zava-dehibe. Fa raha vao miditra ary amin'ny votoatany ery de ny mahatoko politika ny atoko politika mihitsy tompoko no lasa ohatran tsy atoko politika intsony ilay atoko politika. Ny atoko politika nefa de asany mihitsy zany voafaritra ao anatin'ny lalàna ny amin'ny hoe manao animation politika, mitaiza ny olona, mitondra fanazavana amin'ny lafiny maro zany. Resaka hoe eny an-dalambe sy ny sisa ohatran'izany de eo mantsy le manahirana satria ny sasany nandehana keny an-dalambe tsy nahazo alalana. Ohatra zao le tamin'ny resaka artiste Tezitry Rosy anie tsy naka lalana amin'ny artiste zany ny tenenana hoe Rosy fa eo koa ny député azy ny artiste mantsy tonga de tenenina amin'ny anarany. Dia angany izy naka lalan'izany fa tonga de neto am'mpanao vakisova de lasa izy nakeny amin'ny Palais des Sports de lasa indray izy nakery AP filotery. Tezitra izy tamin'le resaka Omda iny volan'ny artiste tsy aloha sy ny fomba fifidiananao tsy metimety amin'ny Rosy sy ny ekipa anytany de nidina an-dalambe miaraka amin'ny sora-baventy maneho tsy fahafaliana. Zay ne le izy tamin'ireny tsisy resaka. Zao nefa ministeran'ny atany teny tsy maintsy zao ka de ndeo arahantsika ary le faneho-kevitra no entin'ny député Feno rehefa vonao namana teknisianina efa ao satsy ao.
eny ary tonga de lefa soary. Tsy azo atao intsony nanomboka omaly ny famorina olona ny kalamanjana ataony antoko politika rehetra. Voalaza fa hitandrona ny filaminam-bahoaka no antony. Ilaza ihany koa ny ministry ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana fa ny fandehanana miantsena dia mety hiteraka fanelingelenany. Atao anaty toerana voafefa avokoa araka izany ny famorina politika rehetra. Na nisy solombavambahoaka anao tatitra amin'ny olona ny fidy azy asy dia ferana anaty toerana voafefa ihany koa. Tsy aran'izany kosa ny mpanatanteraka. Tsy vao izao no nisy fanaparam-pahefana toy izao tamin'ity fitondrana ity, hoy tambaran'ny solombavambahoaka TIM. Efa zavatra misy eto firenena amin'izao fotoana izao efa tafiditra ao anatin'ny jadontsika. Anjarantsika vahoaka no mandanja no mijery hoe inona tokony ataontsika. Fa raha fijeriko azy za manokana efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny jadona ny firenentsika. Tsara ny mampatsiahy fa saika anaty faritra mifefetrany ny TIM no manatanteraka fanaintanana sy ny famorina ny olona. Sangina izany asa norarany fanjakana trany. Raha tsy aka ohatra fa tsy ilay esika tetsy tao sy ny vala amin'ny folo martsa lasa teo, izay nanapohana bomba mandatsa-dranomasy mihitsy. Zay le tato-baovao nentin'ny mpanao gazety ny MBS. Alohantsika tena hotony tsara, milamina tsara, misaina tsara, mandinika tsara, manoloana n'ireny toe-javatra ireny. Hoe tsy azo atao intsony ny mamory vahoaka kalamanjana, tsy maintsy any amin'ny toerana voafefy. Fa angamba Macron amin'ny beoririka tompoko tsy mifefy. Any amin'ny toerana voafefy. Toko ty tamboho be mihitsy ny ao dia vavahady vy be mihitsy ny ao. Hoe mba hitandrona ny filaminana, mba tsy sin'ny korotana. Zay zany le fanazavana avy any aninany. Dia zay mifanontaniana hoe sy mifanambirenana ireo toerana izay nanaovan'ny tiako Madagasikara izay faneho-kevitra izay sy fitaomana sy fanentanana ny olona isoratra anarana any anatin'ny lisam-pifidianana dia matetika tsy hoe matetika akory fa zany foana toerana voafefy dia ao zany no manao an'ilay firesahana amin'ny olona toerana voafefy. Raha nisy zao ny anatsimondrano zao teny amin'ny Macron ny Tanjombato, inona kay ny olana tao? Tsisy olana mihitsy tao na kely ara. Tsisy olana. Fa dia lamina tsara. Fa ny fisehon-javatra tahaka an'izao zany dia mahalasa eritreritra mihitsy hoe efa kely sisa ny ao anaty toam-pifidianana dia mbola zany foana ve no zavatra amin'izeo. Efa ao amin'ny Antsotariby ao raha tsy diso ny fanamarehantsika namana faniry. Zay namana teknisiana, efa ao izy raha maheno tsara ianao namana faniry aiza ho aiza ianao io dia tantarao amin'ny mpanaraka miara-monja MBS Radio Mada ny zavatra amin'izeo zany any amin'izay misy ihany. Ndao ary namana faniry. Afaka miteny namana faniry. Afaka miteny ny namana faniry fa efa tafiditra. Mbola tsy vonona ny namana faniry zany fa dia angamba ny mbola tsisy posta. Araka ny fantatsika moa dia manana programa eo amin'ny vahoaka mivatana aty Sambaina ny filo Marka Ravalomanana. Mialohan'izay dia nisy ny fijanonany teo Karion izay neona fohy tamin'ireo vahoaka teny Karion ary nikasa hoe ny manjakandriny satria tena moa ny androany kanefa dia voasakana amina metatra vitsivitsy izay vao miala ny Karion. Ny mpitandro filaminana izay tsy manana ny antota-taratasy entina isan-kanana fa dia hoe tsy afaka mandeha ny amin'ny faritra andehanana. Ny filo Marka Ravalomanana moa tonga dia nihoatra n'ilay barazy efa ny alohany fa ireo solombavambahoaka izay eto amin'izao fotoana izao tarihan'ny filohan'ny groupe parlementaire ny député Rambosalama, député Totoso, député Mandravendrina, député Zerera Polaina, député Alaira Sibazavy no eto amin'izao fotoana izao. Tsara zany ny manamarika fa efa teo amin'ny atsasakadiny mahery na efapolo minitra teo no izay adevitra izay. Tsy mety manome lalana zany ny mpitandron'ny filaminana. Tsy fantatra izay antony. Eto akaiky eto atsika mena miara-manonja amin'izao fotoana izao ny solombavambahoaka Fetra Ralamijafy Mololona izay filohan'ny volonta'ny parlementaire TIM izay
miarady miaraka amin'reto solombavambaoka maro be reto inona no azambara amin'izao sakana izao monsieur le député zay arenesiny mpiainy miara-manonja tsara aloha manamarika fa embouteillage amina kilometatra maro mihitsy avy any Antananarivo sy nde hiakatra ho any Antananarivo ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary amina kilometatra ho isika mpiainy miara-manonja MBS raha de madama amin'izao fotoana izao député Fiatsara Lanjamboloana inona zavatra azo ambara satria de mihaino atsika izao tontolo izao izao hoe vokatsy ilay baiko nataon'ilay ministre simple communiqué no andravana ny constitution sy ny loi raha mpahafantaranao sy miverinao satria anisan'ny tao anatin'ny adevitra zay. Marina tokoa zany namana faniry misy solombavambahoaka enina amin'ny rahalahy zay ny eto de misy vahoaka manodidina eto satria miara-voasakana aminay eto amin'ny misy barazy ny mpitandro filaminana eto Tiko Sambaina raha ny kasa iatsinanana izay dia sakana anjareo eto satria hono hoe ny tao amin'ny Tiko Sambaina hono nazona lalana zay ny baliteny de letina moa tsika zany zay nandavonany lay lehibe anjareo de nandalo teo chef district fa nanao demi tour zany hoe navelany livré même moa zany teny frantsay lay mpitandro filaminana le élément de izy ny lasa kotabaisiny vahoaka eto manao hoe ahoana le fahalalana voalaza ny andininy fa folo amin'ny lalam-pandrena fahafahana malalaka mivezivezy rehefa tsy manakorotana fa zany hoe lasa amboniny amin'izao fotoana izao ny communiqué nataon'ilay ministry ny atitany sy ny fanaparam-pahefana taratasy tsotra fanambarana ny amin'ny aino mandery mpanjakana no matsoranay voasakana eto ary ny olona sakanany de misy solombavambahoaka olom-boafidy tao ihany koa ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana izay ny lalam-pandrenana ihany koa no milaza manambara manao hoe izy amin'ny resaka rang protocolaire de manarakaraka ny lehibe ny mpanjakana efatra zao ny ataon'ny mpitandro filaminana tsy fahadisondra rehefa le baiko le paniny baiko no mampijabaka satria entre le marteau et l'enclume araka ny teny frantsay reto mpitandro filaminana reto hitany de zavatra atao reto de miara-voasakana eto izahay de zao ny zavatra mahagaga raha ohatra ka fitrinina ny tadiaviny le kitona fizakana satria manomboka takona mietsika ary manomboka miala aminy ny solombavambahoaka iarahantsika mahita manomboka miala aminy ireo solombavambahoaka nanoana azy sy niara-dita aminy de izay ny tsy tiany hipotry zay hoe efa mitoka-mony loatra miboka lay mpitondra satria sady tsy mahavaolana ny lalana ratsy lalam-pirenena faharoa ity misy anay ity sy mampifandrain'ireny vohatra Madagasikara amin'ny avokavoko Madagasikara miporiny Tomasina de zao amitohana lasa voelingelona ny fiarian'ny olona sy ny fivezivezen'ny olona fa tsy te halala amin'izany re olony reo fa ny azy ny tombotsoany manokana ihany sy fiarovana ny rambo ny tsotapaka any barika dina am'izao tsika amin'ny teny zao de misy ny grevy ataon'ny mpianatra any ambondrona ihany koa ny majanga de misy ihany koa ny arahantsika na hita amin'ny tany votovorona zay mbola tsy misy eto amin'ity tany ity ny hoe mpianatra tsy nahazo bourse nandritsiny ambambolana maro ary tonga hatramin'ny sanatria fanivaivana ilay filoham-pirenena satria maninona tsisy tanteraka ilay zavatra nampanatenaina fa fampiasonana ny be dia be teto ka dia eto izahay miara-miandry amin'nyvahoaka eto satria miara miandry satria sonay tanteraka ary olom-bofidy izahay son'ny vahoaka ny mivezivezy nefa dia fanambarana ambava any amin'ny aina manjery mpanjakana no manitakitsaka vofaritra lampandrena andininy fafotsy zay osena efa tson'ireo olona ireo na amin'ny teny gasy na amin'ny teny frantsay de ho hitatsika toyany eto akaiky to ihany koa ny député Rambosalama Emilien tsara manamarika fa dia manamboninahitra teo anivon'ny tafika malagasy kolonela laharana faharoa tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana mahalala tsara ny fiampiasara miaramila amin'ny hatrangan-javatra tahaka izao no eto akaikytika sady solombavambahoaka Rambosalama Emilien. Miarabanao rina dia talonarabanareo keny ny miara-manonja rehetra koa amin'izao fotoana izao de vo hitsakitsakisaky zay mahatsiaro ny lalam-panorenana eto amin'ny tanso ny fanjakana ary dia ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mihitsy na zay nomeny vahoaka amin'ny fahefana mba hitatana ny firenena no manitsakitsaka ka eto dia mitendry fa fandehanana vezivezy fahalalahana vezivezy fahalalahana ny antsena dia tsy misy amin'ny reto mpitandro filaminana reto tsy misy amin'ny mpitondra ary mampalahelo dia ilay tompon'Andrefitamboly eto amin'ny distriktan'ny Manjakandriny zay nanome toromarika nanome baika an'reto mpitandro filaminana reto rehefa natsona ifanazafa dia tsy mipotra mipekan'izany dia fahalemena tanteraka ho an'ilay mpitondra amin'ny fanjakana eto fahalemena tanteraka ary fanaovana tsinotsinona
ny vahoaka marobe izay misy ny andeakatra any Antananarivo, misy ny andeha hidina any Moramanga sy any amin'ny faritra Atsinanana. Ary araky ny resaka aza eto dia misy marary mpisalama andeha amonjy eto amin'ny hôpitalin'ny Majakandrimo. Zavatra paga dia mpitandro filaminana no manakana eto ary tsy misy fijerena hoe lahara-pahamehana hoe iza tokony andeha fa dia afitovisina daholo ndraidraiky maninona noho ny fanitsakitsahana an'ilay lalam-panorenana ka apetraka aminareo fa manomboka izao zany dia tsy mahazo vezivezy intsony ny vahoaka malagasy ary tsy mahazo mitondra marary ny mpianakaviana manana marary, tsy mahazo mandeha ikavy eo fa zay ataon'ny mpitandro filaminana tsy mahazo baiko amin'ireo tompona andraikitra ambony na amin'ny gendarmerie na amin'ny polisy nasionaly dia jalo ny vahoaka. Kito zany ho fantatrareo fa zany ny zava-misy ety amin'ny distrikta Majakandrina eto Sambaina tsy avily vezivezy ny olona eo mety any fanira ny tenena. Ny zava-misy aloha zany nandritry ny andron'ny gendarmerie dia ny fona ny sekretara mpanjakana medidin'ny gendarmerie amin'ny fandraisam-pitenenana zay nataony midika zava-dehibe zay kanefa raha ohatra ka tokony andraikitra ambony mame ohatra zao nefa ny zavatra mitranga dia mahagaga ihany eto akaiketo ny député Toditsoa Andriamampandry zay voafito amin'ny boribory tamin'ny fahinana manana ny ambarany ankoa atsika ny miara-manonja MBS Radio Mada. Miarabanao iny ary miarabany vahoaka ka malagasy zay mena atsika amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy aty dia baiko politika no misy fa tsy fitandrovana ny filaminana. Ary tena efa vahoaka tena amina kilometra maro zany no ny antony eto zao misy no nataony reto mpitandro ny filaminana ireto. Io dia baiko azo avy amin'ny atitany io zay nanao fanambarana hoe tsy mahazo mivezivezy ny olona rehetra, tsy mahazo mamoro olona ny mpanohitra fa zareo mpitondra no afaka manao. Tavy dia mety azo matomy ministra eo foana seky nianatsiny ny fona amin'ny tsy mety atao. Dia zao ndray dia mbola manao ny ataony zany ny vaika avy amin'ny seky amin'izao fotoana zao. Ny vahoaka dia efa tsy manaiky ary tsy manaiky devena intsony ny vahoaka eto amin'izao fotoana zao ary tena hoe vahoaka maro zao ny vangongo eto amin'ny zareo mpitandro filaminana amin'izao tsy manaiky intsony fa hoe efa tsy rara zany. Aiza ve ka olo-tsotra ve solom-bavam-bahoaka ny hitambo hita Madagasikara firenena teo aloha malaka Ravalomanana dia banana tsy mahazo metsena hony, tsy mahazo mivezivezy hony hoe aiza zany no midika fa fanjakana jadona no misy eto Madagasikara. Efa sary daholo moa le mpitandro ny filaminana reto dia ho hitantsika teo no hanaovana azy satria salamle gendarme nandray kavozina akanjo zay efa mandeha ny fitoriana tsy mialantsika koa zany ao anatin'izay. Zany no midika zany fa hoe tena hoe fanjakana matahotra tsy mijery ny vahoaka zay zao nandeha avy any Antananarivo eto Majakandrina lalana rasy dia rasy. Inona ny lalana no amboarina? Mainona ny dany ny ndieny reto mpitandro ny filaminana reto ny mpamaky trano fa ny olona mivezivezy ndray zao fa misy olona marary mafy zao ao dia banana zareo mpitandro ny filaminana. Raha sana tsy maninona zany le olona dia ahoana dia tsy miala mpitandro ny filaminana antsika tsy miala amin'ny seky tsy misy ny atany zay name baiko zany ny prime ministre ny chef district no OMC tsy amerany ny vahoaka eto satria maro misy marary eo misy mamonjy fotoana maika dia maika amin'ny asany amin'ny fianarany. Dia zao zany ny zava-misy dia tena hoe efa tsy rara le izy efa narefanay hoe raha bananareo zay solom-bavam-bahoaka afaka mijanona zay fa le vahoaka alao andeha dia mbola tsy mety zareo ao anatin'le izy. Dia mahita zany tsika ry vahoaka malagasy fa zany ny fidolana misy amin'izao fotoana zao ary tokony tsy araiky lembena nataony isika dia tokony izory amin'ny rara tsy misy efa tsy mandeha amin'ireo zany ny firenentsika amin'izao fotoana zao. Koa dia makahery ny rehetra any Majunga any André zany efa misy daholo ny grève amin'izao fotoana zao efa misahotaka daholo ny olona amin'izao fotoana zao ka raha mbola zao no mitohy dia tsy maintsy misy fipoahana ara sosialy eto Madagasikara noho nataony izy noho nataony mpitondra zany amin'ny ankapobeny. Misy olo-tsotra eto akaikinay amin'izao fotoana zao mba te hanao ny heviny
dia omentsika azy ny firenena mba ahafahany teny ny zava-misy amin'ny akabeany zany satria raha mifantatra dia tokony azo any Tomasina zareo tatitra kanefa dia bloqué eto amin'izao fotoana izao. Aleo fantatry ny vahoaka malagasy ny zava-misy ataon'ity fitondram-panjakana ity ary tsy FF-tsika mihitsy no miteny an'izany. Eto anaty mpitandro filaminana antsika no miresaka an'izany ary misy vahoaka marobe andrasy mba hatamako iorakoraka kely mba mare amin'izao fotoana izao. Ny MBS Radio Madagasikara zay ianao olotsotra eto amin'izao fotoana izao manam-pikasana andeha ho an'ny Tomasina reo voasakany eto fomba fiderinao azy. Zany family ho any an-tamatavy dia nefa mandeha lera le resaka elana any satria dia olona retinay tompo na voalina ao an-tamatavy da mafantatra reo dordony ny situation'ireo an-tamatavy. Zay zao raha mijery ny famotaran'andronareo zao nareo eto amin'ny folofolo zay zany amin'ny fito alina zao tonga ny tamatavy amintsika miteny zao. Dia izay toko tsy miditra resaka politika mihitsiny izay mpitady fa izay vahoaka madinika za family mikarama isan'andro dia mbona ingavinay amin'ny tandro filaminana moa zany tsy haiko izay nahazo orda hoe aleo aloha rangahy zay mbo andeha dia alamino amin'ny sisiny eo amin'ny problème anareo le frean'le olona efa sasysekady mbola ampininy andeha tsaiko tikitikysakonoara dia avy eo mbola andehina maripivy dia mbo miangavy re tompoky zay za solo tena amin'ny mpamiliny ho any tamatavy zao marainy zao averinay foana aloha zay vahoaka madinika efa miady mafy aloha zay nangambo iaina fa ny anareo resaka politika anareo atovy any amin'le misy azy any. Zay nga manonteny dia mbo miangavy andeha mpitandro filaminana ndraiky zay raha ngambo hoe tengaviana vahoaka marobe tsy za rery fa solo tena andreo mpitaditra tetraretra ka miakasana amin'ny midina sambo amonjy zavatra dolo. Zay angamba tompoko ny teny. Eny ary zay aloha ny zava-misy efa nanao fanelanelana ny solombavam-bahoaka mba ahafahana mandrindra ny fifamoivoizana fa dia zay zany tsy tafahetsika eto amin'ity toerana ity ho an'ny andanina ny akilana zany hoe miakatra na midina zany dia mbola eto ny filoha Marc Ravalomanana dia mandeha tongotra any amin'izao fotoana izao tsy fantatra aloha zany na hoe todisoma tsara manjakaliana na lieutenant colonel zay nitondra ny fibaikona teto sy ny fitatana eto amin'ity distrika manjakaliana ity lasa namonjy any aloha any mbola tsy mahafantatra ny vaovao aloha eo zahay zany fa mbola ezaka ny azo ny vaovao dia apitainatsika mandenina Madagasikara sy izao tontolo izao manaraka ny miara-manonja MBS Radio Madagasikara. Zay aloha rina no azo apitaina fa dia entsika amin'izay aloha zay le izy dia apitaitsika ny vaovao rehefa Iary soratsika ny namana fanira zafy manantany zay any amin'ny lalam-pirenena faharoa zany hoe iazo ny manjakandriny iny zany fa nandalo tatia Carion dia eo sambaina eo amin'ny Tico zany zao no misy andrareo dia raha fitinina kely le zavatra nytenenina teo dia hoe sakanan'ny mpitandron'ny filaminana zany ny lalana tsy misy mahazo mandeha na ny avy Tomasina mankaty Antananarivo na ny avy aty Antananarivo mandeha ho any Tomasina tapahana le lalana dia tsy avela mandeha ny olona. Resaka politika aloha izany mbola aloha iny atao any amin'ny sisiny any dia ny président Marc Ravalomanana mandritra an'izay lazaindra lafa lasa nandeha tongotra any président Ravalomanana zany nandeha tongotra any izy sy efa lasa ny aloha any dia ry député Fetra sy ry Faniry sy ry député Todsoa sy ny namany eo député Rambo zay niteny teo miitsoka aty amin'ny toerana zay anakanan'ny mpitandron'ny filaminana zay lalan'izay dia mifanontaniana hoe inona kay ny fandraisan'ny fivezivezen'ny olona amin'ny resaka hoe organisation politique ataon'ny président Marc Ravalomanana sy ireo député lany tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara. Satria raha ny fahazaona zany dia hoe andeha iazo ny manjakandriny iny ny président Ravalomanana miaraka amin'ireo député ireo sy ny atao hoe délégation zay miaraka misy mpanao gazety koa lazany zay ny aty amin'ny resaka politika fa inona ny fandraisan'izany no dia tratran'ny atao hoe didiko fe lehibe ihany keo ny vahoaka malagasy ireo olona zay avy aty Antananarivo ho any
Tomasina mandeha Tsinanana, ny avy any Tsinanana avy any Tomasina Moramanga akaty Antananarivo de voasakana. De sakanana le lalana. Tsy misy akory ny tena hoe inona de sakanana lay lalana. Efa ao ndray ny namana faniry zany raha tsika ny fivoaran'ny raharaha satria mateti-piavy izy ity tsika ihany koa lina amin'ny raharaha zany de gagatra any amin'ny any ivelany any zao manaraka ny tiraraha ty hoe inona ihany ary zany ao Madagasikara ao zany maninona ny lalana no tapahana dia orana manafariry tantara indray ny zava-misy ao ary. Maretsika zany orakorako zany misy olotsotra eto akaikinay te anio hevitra zany dia mba hoenotsika le satria anisany mangataka mihitsy izy mba hovany ty lalana ty ndao ary de olom-pirenena tsotra zao miteny zao mba mangataka izay hovahana ty lalana iray besakana ny mpitandro filaminana ty fa mamenatra mihitsy mampiseho fahalemera ho an'ny mpanome baiko izao manakatsaka ny olom-pirenena tsotra tsy vezivezy amin'ny ty lalam-pirenena ty mamenatra tompo mba mangataka zay sokafo aza seho eo masom-bahoaka ny fahalemenareo ary mpanome baiko fa mamenatra be izao avelo izay vezivezy avolo n'olona ndeha tapitra tompo zay no zava-misy eto amin'izao fotoana izao zany mieza fitsika zany mampitam-bahoaka de enjana tsy mety miova amin'ny heviny zany mpitandro filaminana tsy mety manokatra ity erisa ity zany hoe manao ny sakana eto amin'ny lalana raha jerevany ty fitohanany ty aloha zany amina kilometatra maro de maro mihitsy ho atsika zay manaraka ny faharana zany averina zany fa mangataka ny hoe alo ny olona andeha araka ny tokony izy kanefa dia tsy manaiky mpitandro filaminana zany de misy pirata misy fiara fitaterana tsotra zay manao fitaterana Antananarivo, Moramanga, Tomasina eto amin'izao fotoana izao misy ihany koa zany ireo zay azo lazaina fa manao asa tsotra ivelan'izany rehetrarehetra izany hamonjy asa nefa de tsy afaka manasika an'izay asan'izay tena endana zava-misy ary fahalemena ho sika miain'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao ty zava-misy ity misy namana eto akaiky eto mba manana ny heviny any amin'izao atsangan-javatra izao ho atsika zay miain'ny miara-manonja eto akaiky eto izy no fomba fijeriny zany amin'izao zava-misy izao. Zava-misy ty sambaina de raha zava-misy ty aloha zany de sakanana tsy andalo ny filoha Ravalomanana. I filoha Ravalomanana nefa efa lasa nandeha nanohy ny lalany nandeha tongotra fa ny fiara rehetrarehetra zay mampiasa ny lalany eto amin'ny RN2 zany dia bloqué tanteraka misy olona andeha hamonjy tsena misy marary eo ny taxi brosy mamonjy lera ny ampiasy de tavela tretony zany izay zavatra misy efa mety efa hatrany kary ao any tirany embouteillage lora ny midiny mety avany Tamatavy de sahala am'izay de mahavariana moa zay zany zavatra misy eto sambaina eto voasakana tsy afaka mandeha ny vahoaka manontolo eto Valava Sambay tena voasakana tanteraka maramila zandary polisy no manakana eto zany tsy ny fiara mitondra ny filoha Ravalomanana ihany voasakana fa ny fiara rehetra no tsy afaka mandeha ny olombelona rehetra no tsy afaka vezivezy zay zany no tsara pitaina amin'ny vatana ho atsika zay meno ny miara-manonja amin'izao ora izao ka dia ho averina amin'ny any matoa faniry ny fitantarana. Raha ny vaovao fantatra moa zany de efa manjakandrina koa ny filoha marika Ravalomanana amin'izao fotoana izao zany izy zay nisafidy ny hoe hiatsena kanefa dia tratran'izay sakana teto zay fa nandeha tongotra ny filoha marika Ravalomanana ary tonga ny manjakandrina amina kilometatra maromaro fa raha mifantatra koa de feno mpitandro filaminana manjatony ao amin'izany tsena ny manjakandrina izany raha ny vaovao zay voaraiko amin'izao fotoana izao. Mizara roa moa ny ekipa ny soloam-bahoaka tarehany député Fetra, député Totsoa, député Mambrabendrina sy député Rambosalama dia eto amin'ity toerana ity zany hoe misy ny sakana eto Sambaina fa ny député Alaira Tsimbazafy miaraka amin'ny député Géry Randrembolaina dia miara-dalana amin'ny filoha marika Ravalomanana any sy ireo mpiara-miasa eo anivon'ny Antoko Tiko Madagasikara zany
ny namana samy hafa ihany koa dia misy miasa mandamina ny fandraisana le fiaonana lehibe rehefa avy eo tahak'izay aloha zany zava-misy indray rina dia ezaky ny apita ny vaovao rehefa avy eo ny tena koa miditra mivatana faniry raha zava-manantany ho an'ny MBS radio Mada ao anatin'ny fandarina miara-manonja. Eny ary soratsika hatrany faniry raha zava-manantany mapita amintsika ny zava-misy zany any amin'iny lalam-pirenena faharoa iny, zany hoe atia Carion, Sambaina, mipakatra ny Manjakandriana. Nambarany farany teo zany de hoe sakanana ireo délégationna niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana teo Sambaina, sakanana ny mpitandro amin'ny filaminana. Tsy vitan'izay fa ny sakanana tsy mahazo mandeha koa zany ny avany Atsinanana, zany hoe avany Moramanga, avany Toamasina, za koa avany Ambatondrazaka de hiakatra ty Antananarivo, sakanana eo amin'le toerana tsy avela mandeha. Ny avy aty Antananarivo andeha Atsinanana na iazon'ny Ambatondrazaka na Moramanga na Toamasina tsy avela mandeha ihany koa. De fanontaniana hoe inona ny anton'ilay tsy famelana an'ireo olom-pirenena, ireo olon-tsotra tsy handeha. Ny mpanao politika raha hoe hifanazava izy amin'ny mpitandro amin'ny filaminana sy le mpamme baiko, zavatra hafa izay. Fa le olona, le olon-tsotra izay mandeha zany, na ny ho any Tamatave na ny akaty Antananarivo, de sakanana fotsiny zao. De tsisy fanazavana, tsisy hoe inona ny antony, tsisy hoe inona ny antony. Zany ve de mba mety ve zany? De mpamme baika eo amin'io tsy eo, fa le mpitandro ny filaminana no mifanehatra amin'ny député eo. Avaty Sambaina zany ho an'ny président Marc Ravalomanana manokana sy ny député Jeris, député Alain Tsimazafy, tsy eto motra zareo mazava loatra fa any, tsy eto miara-monja ny tenenina amin'izay, dia nandeha tongotra avaty Sambaina patonga any Manjakandriana, efa tonga any Manjakandriana ny président Marc Ravalomanana, nandeha tongotra ary tena mandeha tongotra fa efa tonga any Manjakandriana. Iny toerana iny raha teo tsy zoviana amin'ny président Marc Ravalomanana iny hoe Sambaina hatrany Manjakandriana any Metsinanana iny, ainy tsara iny ary toerana fa nahazatra azy ihany koa. Fa efa any izy nandeha tongotra, fa ry député fetra no taraiky aty Sambaina zany miaraka amin'ny député Rambo Salama sy ry député Todsoa, fa ny président Ravalomanana sy ry député Jeris sy ry député Alain zany efa any Manjakandriana any. De mpitandro amin'ny filaminana, polisy, zandary, miaramila sy ny sisa, zany no hitanao zany eo. Dikan'izay zany misy baiko avany ananinany, misy baiko. Le mamme baiko zany hoe tapao aloha matony le mpitandro amin'ny filaminana tsy mamela mandeha an'le olona. De zay zany no baiko azony, de manatateraka izy an'le baiko azony. Fa baiko inona le izy amin'ny resaka sécurité publique ve sa baiko politika? Zay zao sary zao sorana namana satria io mihitsy le ilaina le sary ohatran'izao mba hiainan'ny olona zany an'ilay zava-misy rehetra zany zao mpitandro filaminana le io zany zao le fanakanana io de tsisy mandeha. Député zany zao, député fetra zany zao io miresaka io de le mpitandro filaminana eo mienoeno daholo zany zareo. Manoloana ny député fetra zay tsy afa mandeha moa zany dia zany député Mambra Bendrina, de zany député Todsoa, zany député Rambo io arinan'io mitondra ny hoe fanazavana fa ka ny an'le mpitandro filaminana manatanteraka baiko izy de miandry an'le baiko hoe zao baiko zay mibaiko any ananina any, de zay le no mena ny filaminana. Mety ve zany? Ka zay fahitan'ny olona asika baiko politika eo. Ahoana moa tsy baiko politika? Vao mandeha zany ny président Marc Ravalomanana de zay lalana lehan'iny zany de iaran'ny fanakanana. Inona ny dikan'izay ho an'ny olona misaina? Inona ny dikan'izay ho an'ny olona misaina sy mandinika? Ny dikan'izay de tsotra hoe raha vao makasikasika an'izany hoe Marc Ravalomanana zany na olona tsy manatsiny na inona de tonga de kofroka daholo. Kofroka ane zao ny dikan'izao zao la atao hoe kofroka.
olona andeha hamonjy fotoana momba ny asa, olona andeha hamonjy toeram-pitsa, monjy zavatra marobe na no any ndeha ho aty Antananarivo dia tratran'izay tsy fahazoana mandeha zay satria maninona nisy an'le resaka Marc Ravalomanana ndeha ho any Manjakandriana. Zay le izy. Inona ny fandraisan'izany? Inona ny fandraisan'izany? Raha naheno tsara sika ny tenin'ireo olona teo zany le naneho hevitra akoatra ny mpanao politika dia mazava. Zay ne ozy izy. Zay olon-tsotra. Zay olon-tsotra zay. Zay mpitatitra zay. So zay zany mety amin'ny 10 alina vao tonga any Tomasa tsy fantatra na firy vao afaka ao na ahoana na ahoana. Dikan'izay zany de zao. Raha vao mamofopofona mihitsy hoe Marc Ravalomanana, io anarana io mihitsy ny tena makarary ny andohan'ny sasany io rehefa tena dinihana le izy. Io anarana hoe Marc Ravalomanana io no makarary ny andohan'ny sasany satria mety hoe enjehan'ny eritreriny ve sa tsy mahatombona ve sa ahoana? Ahoana moa ianao no tsy mahatombona? Ahoana moa ianao no enjehan'ny eritreritra? Misy antony eo. Zay tsy antony avy aty amin'ny vahoaka fa antony ho an'izay olona tsy mahatombo-tsiraka noho izay resaka hoe Marc Ravalomanana zay. Andeha ho aridy efa iny, andeha ho aridy efa iny. Tenenina foana hoe araky ny 10 ane fahafahana mivezivezy zao zany de manitsaka lalam-panorenana indray. Isak'izay mahatsiaro ozy izy député Rambo teo de manitsaka lalam-panorenana foana, manitsaka lalam-panorenana foana. Isak'izay mahatsiaro. Olona mivezivezy, olon-tsotra tsy avelanao mandeha. De ahoana ny fandehan'izany? Mampisaina ny voaka malagasy zany mampisaina ny voaka malagasy zany. Tao-pifidianane sinsia zany zao mbola iny ny président Marc Ravalomanana fa mandeha tongotra tonga de tairiny ditongotra eo. Bao angamba zany ariarianary zany manaraka eo de miaraka amin'ny mpiaro sy ny misahana ny sécurité raki zany sary iza. Dia zao ny zavatra mitranga any amin'ny lalam-pirenena faharoa zao tony zao taxi brosy andeha ho aizy tony. De zany misy 4x4 kely dia ao ny mifampiresahana fampidiniana fa le mpitandro filaminana angataitra. Tsy taitra mihitsy izy fatria miandry baiko zany. Miandry baiko de zay baiko milatsaka avany no maninona no ino no tanterahana. Fa ahoana Jessica io akaikeo, fa ahoana ity hoe fahasahiranam-bahoaka ity no tsy ahitany le fanjakana solution. Fa olona ancien président manana sata manokana andeha ho any Manjakandriana no sakanana. Fahasahiranam-bahoaka amin'ny ankapobeny tsy misy famahana mihitsy hatreto. Fa minainaina le olona, minainaina le olona de anefa ny atao hoe ny atoko politika ancien président mandray anjara amin'ny asana mahatoko politika amin'ny maha-olom-pirenena voasakana foana. Isaky zay mandeha de isak'izay mandeha de voasakana, isak'izay mandeha. Zay ne le manahirana amin'ity raha ty Zay le manahirana zay tsy fantatra tsony. De ny fanontaniana hoe atao inona moa zany lay lalam-panorenana rehefa tsy ampiarina. Raha itsinane zany ny resaka ohatrany hoe tsy misy lalam-panorenana ve zany atao amin'ny firenena. Ary ireo samy mahay lalam-panorenana daholo satria mpanao lalàna koa ane ny député. Zay le izy zay. Mandeha fanazavana isan-karazany ato, mandefa de le polisy moa zasa gendarme zany mitsikitsiky izy, gendarme mitsikitsiky izy satria tsy efa mandeha be le wawawawa zany de tsy hitantsony zay atao. Manoloana an'le toetra raha satria baiko politika le izy. Fa tsy resaka mihitsy hoe zavatra tsy zavatra hafa ty. Fa baiko politika. Miaraka amin'izany amin'ny tsy fanarahana an'izay hoe lalam-panorenana zay. Efa eto akaiky namana Andriamatoa Iada zany moa zany efa mpitondra famakafakana eto izy alohatsika de hiditra amin'ny Atsipriany Andriamatoa Iada mpitatra eo amin'ny fialeninao io zava-misy io any Manjakandriana mivantana sakana mpitandro ny filaminana ny lalana tsy afaka mandeha ny olona président Ravalomanana lasa nandeha tongotra sambaina Manjakandriana mbola lavitra be fa efa tonga Manjakandriana izy. Hoana fahitanao an'izany amin'ny ankapobeny?
ia de faly miarabanao rina faly miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MBS de faly miaraba ny mpanaraka ny miara-manondra de manao kokoa anareo sambainao ao io reo hitanainareo reo ia fa voalohany indrindrany aloha zany a de mitodika amin'ireo député mitodika aminareo ry faniry tsy tokony ho lany andro eo amin'ny toeran'io zany nareo fa tokony rehefa nasainy janona eo nareo de efa tokony eo ihany nareo de efa miasa aloha manao an'le fanentanana an'le olona am'le fifidianana de eo satria efa nangoniny eo ihany le olona de efa tokony zarainao zany le taratasy fanentanana amin'ny olona ifidy eo zany ny eo manao ny asa maro-panokany an'le lalana satria le lalana io zany zao raha ny fijeriko azy ohatra misy vitsika miampita angambany eo de zay no antony antapahany azy aloha fa mandrapata tafapitan'le vitsika de alefany ihany nareo rehefa aveo rehefa tafapita le vitsika fa mbola misy vitsika miampita satria raha ny aino ny fahita lavitra na ny aino manjerim-panjakana aloha atreto de tsy nare mihitsy hatram'izao fanambarana fa tapaka ny lalana eo asambaina tsy azo ivezivezena noho ny anton'izao na noho ny anton'izao zay zany aloha no hita de magaga aloha ny fahatapahany lalana aloha zany satria tsy fantatra mazava zany ny antony efa manao anamboatra an'le couragement le autoroute eo ve izy sa hoe aninona nanao anazy fa de tsy fantatra aloha zany fa de io zany aloha ny hita mankony zao de hoe ny filora valomanana zany ozy izy nareo lasa nandeha tongotra any donc tsy ny firola valomanana zany noho ny sakanany za matoa afaka nandeha andray zany aloha fa ny fandehanany ny filora valomanana amin'ny fiarakodia mandeha eo ngamba no tena ny sakanany ny fiarakodia rehetrarehetra zany no mitsatoka eo iny zao filora valomanana zany zao hitanareo iny fa sady mandeha tongotra mitsikitsiky mavitrika be mahitsiny mahazo aina tsara manao lamarsa vao maika manampy be debe amin'ny fampafatarana ny vahoaka ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao fietsika ataon'ny mpitandro ny filaminana zao manampy mibetsaka hoy aho satria mampahafantatra mihitsy izy hoe tena apetrakay ny didijadony eto amin'ny tanàna apetrakay ny didiko fe lehibe zay tsy mahalala asa intsony amin'ny mampitandro ny filaminana anay fa ny baiky politika avy any amin'ny mpitondra no ataonay ankehitriny de zay zavatra zay zany ny zavatra misy ankehitriny eo de manampy be dehibe hoy aho amin'ny fampafantatra ny fampafantarana ny vahoaka fa de tena jadona no misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fiatsika toy izao dia maniraka ny olona hanao zavatra hafa mihitsy le izy satria raha ny eno ny fanambarana nataon'ny ministry ny atitany maly de ny tena izy hoe malalaka ny amin'ny rehetrarehetra ozy izy fa ny famborim-bahoaka de tsy maintsy atao any amin'ny trano anaty efitra ka andehanao famborim-bahoaka ny anaty efitra anie ny filora valomanana any manjakandriny de any asambaina de efa tsy avela mandeha nefa andeha amonjy an'lay efitra anaovana an'lay fanamarana de eo ndray izy de efa avelona de manomboka eo zany de efa manomboka miseho eo amin'ny vahoaka rehetrarehetra de efa io de efa manomboka eto de efa sakanana ny fanaovana ny hetsika lazaina hoe eny an-dalana de tsy ny filora valomanana mampitangorona n'ireo olon'ireo eo an-dalana eo ankehitriny fa ny mpitandro ny filaminana ka ny tiany angamba hoa de zay no averiko mihitsy ny hoe ny tiany de hoe eo mihitsy ny filora valomanana ny tokony anao an'lay fahampafantarana n'ireo olon'ireo hoe de efa mandeha mifiditsika fa de mimana fa tsy maintsy misoratra anarana daholo sy ny anina rehetrarehetra ka totika amy député fitao eo aloha ny asa sasany aloha zay mba vita eo satria ry marokara valomanana efa lasa loloha any any de mba vitao eo aloha ny asa fa mitodika amin'ny mpitandro ny filaminana mihitsiny mpitondra mihitsy mpitondra ankehitriny de fataro tsara fa ny antoko politika de anisan'ny rafitra ekeny lalam-pandroenana isy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny antoko politika manana zofeny mihitsy ny olona rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra miditra ao anatiny zany antoko politika zany ny dia lean'ny filora valomanana any dia mazava be mihitsy ny fa anao fanentanana amin'ny tokony andraisan'ny vahoaka anjara amin'ny fanomanana ny fifidianana zay andeha amin'ny faran'ny taona
mba tsy hoe isy olona tsy hahalala, isy olona tsy hahafantatra, isy olona ho sahira-tsaina amin'ny fandehanany zany fifidianana zany. Zany asa ataony zany de anisan'ny asa tokony ho ataon'ny seny, satria fataro tsara fa ny seny no manao ny sensibilisation am'ireny fifidianana mandeha reny. Ka ankehitriny rehefa tsy vitany seny le izy, efa ny seny mihitsy ny nandrisika ny antoko politika sy ny fikambanana maro hanao an'zany asa zany, de ny fanjakana indray ny manakana. Ka tokony hazava ny tenin'ny fanjakana hoe tsy tokony ho atao ve zany fanentanana zany, satria tsy isy ny fifidianana amin'ny faran'ny taona. Izay ve ny fanapaha-kevitra tiany ho raisiny, sa hoe tokony andehanany ny fifidianana amin'ny faran'ny taona fa tsy misy kandida afaka mirotsaka fa tsy izy rery ihany. Zany manko no anisan'ny efa mampalaza ity fitondrana ity, de ny combat tsy isy adversaire. Tsy nanana adversaire tsika tamin'ny resaka momban'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, fa nahazo champion tsika tamin'ny resaka eo. Ka zany ve ny zavatra tiano hotohizana ve zany zavatra zany. Ny faharoa manarakaraka an'izany, ankehitriny dia tsy fantatra tsony hoe ity fireneny ity ve de mbola firenena tantalana, ity fireneny ity ve de lay firenena manaraka ny lalam-panorenana, zany io ao anatin'ny ordre constitutionnel, sa mbola lay fitondrana nanonga-panjakana tamy 2009 ihany no ao an-tsaina, izay tsy manaraka ny lalam-panorenana fa manao zay daniny kibo, manao didiky fe lehibe, manao zay sitrapo eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Satria raha ny zava-misy ankehitriny de hitatsika fa tsy manaraka na de amin'ny kely indrindra arany ny lalam-panorenana, ny etsika rehetra atao sy ny fanapaha-kevitra rehetra atao raisy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Mampieriseritra ihany ny teninao Andriamatoa Minisitra tamin'ny fampahafantarana ny tokony tsy hisian'ny famorim-bahoaka ankalamanjana intsony. Ny antoko politika ane hatram'izay rehefa nanao famorim-bahoaka de famorim-bahoaka anaty trano e, famorim-bahoaka anaty tanàna mihidy e. Raha nanao famorim-bahoaka teny Itosy ao anaty tanàna mihidy, tanànan'olona mifefy, tsy hitako inona ny antony nanakana anazy raha izany ny teninao zany. Raha nanao famorim-bahoaka teo amin'ny Magoro, tanànan'olo tokana, tanànan'olona mifefy, tsy hitako zay antony hameranao an'izany. Fa ity manko lay fitenenana de natao hoe ao anaty efitra mihidy. Raha ny fanehoan-kevitra ara-pomba demokratika voalaza amin'ny anatin'ilay hoe atao hoe cadre normatif juridique era-tany a, de tsisy milaza an'izany mihitsy hoe malalaka ny fanehoan-kevitra ao anaty boatina afikasika. Averiko, tsy misy hoe malalaka ny fanehoan-kevitra ao anaty boatina afikasika. Fa raha tianareo hoe ho ao anaty boatina afikasika ihany no afaka maneho hevitra ny olona, de ovay ny lalam-panorenantsika, soraty ao anatin'ny lalam-panorenantsika izany a, fa aza atao hoe manaraka n'lay fanapaha-kevitra ny sata amin'ny feny zon'olombelona isika zay nataony zao tontolo zao. Fa ao anatin'ny sata amin'ny fe mahakasika ny zon'olombelona di malalaka ny fanehoan-kevitra, malalaka ny fivezivezen'ny olona, mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, na izy mpanao lalàna, na izy mpitsara, na izy vahoaka hoentina, na izy mpitondra, mitovy eo anatrehan'ny lalàna, ataovy ampiaro lay lalàna. Fa raha ohatra ka tena hitanareo fa hoe de tena tsy mety mihitsy ny fa ao anaty boatina afikasika ihany nareo ry tim ry monsieur Andriamatoa Marc Ravalomanana no afaka maneho hevitra, de avoay zay lalàna zay. Manahirana ho any mihaino an'ilay teninao satria ny mpanohitra na ny Flo Marc Ravalomanana na ny tim de mbola tsy nanao hoe andeha io izy makany manjakandreny io, tsy milaza izy hoe andeha ho any an-tsena de eo an-tsena no anao fanentanana ny olona mpifidy, fa ny mahatonga azy ho voatery ho eny no manao azy de satria sakananareo ny fidirany anatin'ilay toerana zay efa nomaniny anaovana an'ilay izy,
de tsy maintsy fitainy eo amin'ny toerana anakananareo azy izy ny asa tsy maintsy ataony nareo manakana olona asambaina io a tsy ny filora valomanana ny voasakanao e filora valomanana efa lasany manjakana iny fa ny demokrasia ny voasakanao ny fafahan'ny olona mivezivezy ny voasakanao ny fafahan'ireo député manao tatitra ny voasakanao zany ny zava-misy eo ny zavatra rehetra voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana na voalaza ao anatin'ny zon'olombelona de voasakana ao daholy ary zany mbola manahirana ma am'lay am'lay fanambarana nataonao no teneninao fa ny fitondram-panjakana exécutif ihany navanao tsara ny mpanatanteraka ihany no afaka mamory olona akalamanjana ny tena anakanana ny fanakanana voalazanao zany de hoe eny atsena de izy zany afaka manao eny atsena afaka manao eny amin'ny arabe afaka manao eny akalamanjana afaka manao am'izay toerana rehetra tiany atao fa izany ny antony no teneninao de hoe satria izy mampandroso ny firenena mampafantatra ny asa tokony rosona ny fampandrosona ny firenena de mba mampanontany tena ny zavatra nisy moa ave ny filohatsika Andry Rajoelina rehefa nanao famoriam-bahoaka tery Tsimondrano de tena manotombontsom-bahoaka ve sa hoe no nolazainy tao de hoe zahako olona karateka tsy fantatro aloha atraizany mety ho fandroson'ny firenena amin'ny filazana fa izy karateka izy champion amin'ny karateka izy ro voatononona ny anarany any amin'ny karate de efa latsaka zay tsy ho latsaka ho an'ny adversaire inona ny tombontsoan'ny firenena am'zany inona ny fandrosona hoentiny ho an'ny firenena am'zany ny filazany fa izy rehefa hiakatra tatami de tsy maintsy mandresy foana ary amin'ny fifidianana eo de tsisy atahorana fa izy de tsy maintsy efa fampahafantarana ankolaka fa izy de andray anjara amin'ny fifidianana ary tsisy aresy azy amin'ny fifidianana io propaganda ane zany e tsy hitako hoe inona am'zany ny tianao andriamato ministra ilazana fa miroso amin'ny fampandrosona ny firenena reny afatra reny mampandroso ny firenena reny fampandrosona ny firenena atao am'ireny rehefa mitokana zavatra izy nisy anaran'olona teo nisy plaque teo mitsoahany de solono amin'ny anarany de vaovao marina ve zany ve ny fampandrosona ny firenena resahanao io zany ve ny tokony atao sa tokony ianao ohatr' zany daholo ve ny rehetrarehetra satria ve ny olona rehefa mamory olona de milaza fa tokony hifidy anareo ry vahoaka misorata anarana amin'ny fifidianana fa tsy manao ohatran'ny anankiray hoe za karateka de tsy mety zany satria tsy fampandrosona ny firenena ny fandrosona ny olona isoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana zany zavatra zany de tokony ho jerevana tsara ary mba tokony any réaction à chaud lay ataonao réaction à chaud taitra fotsiny eo hoe misy dio ale ary rahapisy de fa ahoana ny fomba re hanakanana azy ka lay fanakanana n'lay olona lay fanakanana n'lay olona tsy hivezivezy lay fanakanana n'lay olona tsy aneo hevitra tsy asakana mihitsy ny any ny firoson'ny demokrasia zany ary tsy asakana mihitsy ny tsy ahafantaran'ny olona fa misy didijadony eto amin'ny tany ny fanjakana tsy asakana mihitsy ny fahafantaran'ny vahoaka fa misy antony tokony atao satria rehefa sakananao ny olona de manontany teny hoe fa maninona ny sakanany de fantatra ilay hevitra hoe any sakanana fa andeha aprisika ny olona isoratra amin'ny lisym-pifidianana de fantatry ilay olona lay antony am'izay fotoan'izay hoe ay tokony isoratra amin'ny lisym-pifidianana tsika ay saika ilaza an'izay zany ny filora valomanana de ny sakanandry zareo ka noho izany tokony andray anjara zany tsika fefa nanao esaka izy fa tsy navela dia anjaratsika no misoratra amin'ny lisym-pifidianana asan'ny seni zany tena asan'ny seni ary asan'ny antoko politika koa satria ny antoko politika de antoko dia mijoro araky ny lalàna zay fataro tsara zay andriamato ministra ny antoko politika de mijoro araky ny lalàna ny mpanohitra de rafitra ao anatin'ny lalam-panorenana droit constitutionnel ny fanoherana eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa tsy hoe zavatra foriporonona fotsiny eny ananina eny ny fanohanana ny fanjakana de rafitra tsy misy ao anatiny
lalam-pandroenany zany tsy misy antoko mpanohana ny fanjakana zany voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana tsy misy lalàna mifiainy zany antoko mpanohana ny fitondrana zany fa rehefa lany filoam-pirenena ilay olona de ny antokony no mitondra ny tany sy ny fanjakana ny antokony no miasa ao anatin'ny fitondrana fa tsy misy an'izany hoe manohana ny fitondrana izany tsisy an'izany tsy misy vondrana natokana hanohana ny fitondrana zany raha ny lalam-pandroenana ny vakitsika ary tsy mbola misy lalàna milaza fa tokony isy ny vondrona mpanohana ny fitondrana ny mpanohitra kosa dia voalaza tsara ao anatin'ny lalam-pandroenana lalàna ao anatin'ny lalam-pandroenana ny manome zofiany ny antoko mpanohitra no mivondrona manohitra ny zava-misy tsy mety rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana droit constitutionnel io ohatra ny CNI tsy institution reny tsy anisan'lay androm-panjakana reny tsy androm-panjakana ny CNI tsy androm-panjakana ny HCCDD tsy androm-panjakana ny filan-kevim-pirenena momba ny fampihavana-pirenena tsy androm-panjakana ny mpanohitra fivondrona ny mpanohitra fa kosany rafitra napetraky ny lalam-pandroenana ka rehefa rafitra napetraky ny lalam-pandroenana izy de tokony ekenny firenena ny fisiny ny ekeny ny mpitandro ny filaminana zay tokony anatanteraka ny ara-dalàna satria ara-dalàna ny fisiny ny mpanohitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana fahatelo Andriamato minisitra dia fantatro tsara fa ny anjara ny gouvernement na ny mpanatanteraka dia ny manao tatitra ny asany eny amin'ny antenimera-pirenena eny amin'ny antenimera-pirenena ny gouvernement no manao tatitra ny asa vitany eny izy tsy misy an'izany hoe andeha ieny ny vahoaka de nanina ny vahoaka de ampafantatra ny vahoaka ny asa vita tompoko tsy mila ampifantarina ny vahoaka satria ny asa vita raha misy de ny vahoaka no efa mahita azy eny atoerana tsy mila fahafantarina ntsony hoe io ny asa vita satria ny vahoaka miatrika anao hoe ny vahoaka no miteny aminao hoe io ny asa vita misaotra anao fa vita io ny fitokanana zany ny tokony atao fa tsisy an'izany hoe satria izy mandeha mampalala ny asa vitany satria izy mampalala ny programany tsy any ny fanaovana an'izany any amin'ny antenimera-pirenena tompoko ny fanaovana an'izany ary misy fepotona mihitsy fanaovana an'izany any amin'ny antenimera-pirenena anjarany gouvernement no mitatitra ny asa zay vitany ny asa ho ataony rehetrarehetra eny amin'ny antenimera-pirenena fa ny solombavam-bahoaka no manana zo fiaino hanao tatitra amin'ny vahoaka ny fizotra ny raharaha-pirenena ny fizotra ny raharaha-pirenena de zay tany sainy ny prime ministre tany sainy ny gouvernement ao anatin'ny fivoriany antenimera-pirenena no tateriny amin'ny vahoaka miaraka am'izay zava-misy rehetrarehetra asany ny solombavam-bahoaka zany manao tatitra zany fa tsy asana gouvernement tsy asana mpanatanteraka zany ny asana mpanatanteraka de manatanteraka ny programan'asa zay no eritreretiny sy mivolavolainy ny filoam-pirenena anjaran'ny filoam-pirenena mijery aminy na navita izy na tsy navita de reny tsoahany reny rehefa tsy mavita de averina ray fa tena tsy mavita koa ny solony fa ny gouvernement manao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka zany hoe na izy zany ataon'ny filoam-pirenena évaluation na izy lay manao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka eny amin'ny antenimera-pirenena tsy misy fahefana mpanatanteraka natokana anao fampafantarana ny asa vitany eny akalamanjana izany tsy misy an'izany tompoko ao anatin'ny lalam-pandroenana vakio hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa tsisy an'izany ny toerana natokana anaovany ny fampafantarana an'izany de eny amin'ny antenimera-pirenena ny solombavam-bahoaka kosa de voalaza ny lalam-pandroenana fa manana zo feno manao tatitra ny asany rehetrarehetra eny amin'ny vahoaka mieno ny mpanatanteraka am'izay asa vitany asany solombavam-bahoaka zany de zany asa zany mandeha tateriny amin'ny vahoaka malalaka izy ary raha ny tena marina de malalaka izy manao an'izany ianareo mpitandro ny filaminana izay manakana an'ireo solombavam-bahoaka eny sambainareo ny ara-dalàna amin'ny asanareo de ny manome lalana malalaka azy ary manampy azy mihitsy mba hafahany manatanteraka ny asany zay ny voalazany lalàna tsy misy lalàna mifanohitra am'izay
anjaranareo mpitandro ny filaminana no mamela malalaka ny solombavam-bahoaka eo anoloanareo handeha malalaka hary anampy azy hanatanteraka ny fanafanganana sy fahavitanyzany asan'zany de ny fanaovany tatitra amin'ny vahoaka zany ka anisan'zany ny fitaritany ny olona hanao ny fisoratana anarana amin'ny lisym-pifidianana tsy izany mihitsy nefa ny zava-misy fa de tena dictature na didi-jadona baiko le baiko moa de tsy fantatra ohatreto hoe ahoana fa de io raha mahitatsika io reny ny fanamarena ihany keo ma tsy ao anatin'le izy hoe baiko didi-jadona zay no ahitan'ny olona azy manoloana n'le zavatra misy ao sambainany hoe tonga de tapahany mpitandro filaminana ny lalana de tsy afaka mandeha ny olona zany na ny avy any Antsinanana na ny avy aty Antananarivo jadona tena zay no mahadika an'le toe-javatra tena zay no mahadika an'le zavatra miseho ao tapahana fotsiny lalana tsy hita hoe ahoana na ahoana noho ny baiko politika avariana anary de manao an'izay zavatra zay zany ny mpitandro ny filaminana na azo baiko zay le izy dika an'izay zany anjarantsika olom-pirenena no misaina tsara anjarantsika no misaina tsara ary io ane aseho an'Andriamanitra mihitsy le atao hoe fahalemena ny dikan'io fahalemena ny dikan'io so mantsy sasany mieritreritra hoe rehefa tsy avela mandeha ny délégation tary amin'ny président Marc Ravalomanana de tsy maka izy ireo tsy afaka tody any am'izay tanjona tiany hotratrariny ireo zany ny eritreritra ny sasany diso be zany fahaseho an'Andriamanitra lay fahalemena lay régime io fahalemena tena marefo zany le régime matoa vo misy zavatra kely tiara tsy hoe misy zavatra inona kory fa olona mandeha ny amin'ny arabe ny amin'ny lalam-pirenena ancien président manana sata manokana député ao amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna de sandry zareo zany no manaka anazy olona ndeha tsena olona ndeha amonjy havana sy ny sisa de sakanana zay ny dikany hoe jadona sakanana tsy fantatra hoe ahoana nefa fantatra ihany ny ao ambadiky le izy hoe le anarana hoe Marc Ravalomanana mihitsy ny problema zany ine io zany io ary hoe efa hita hatrany voalohany mihitsy hoe ahoana ilatsaka ihany ve zany Ravalomanana zany sa ilatsaka zany mamaky an'ny olona sasany any ambadika any ka inona moa ny raharaina zany na ilatsaka izy na tsy ilatsaka inona makarary ny andohan'ny sasany am'zany inona makarary ny andohan'ny sasany hoe na ilatsaka na tsy ilatsaka fa fifidianana aloha zao no karakaraina efa ao ny namana faniry Razafy Manantany ahoana ny fandehan'ny toe-draharaha indray am'izao amin'ny 12 latsaka izao aizany namana faniry efa tafiditra afaka miteny am'izay namana faniry fa efa helinay le orakoraka be ao eny ary efa tafiditra ao namana faniry efa heninay zany irany Tera Bruno zany dia tena tadiavin'ny olona man zao de hoe inona ny zavatra misy ao aizanareo zany zao any Manjakandriana sa aiza mbola bloqué aty Sambaina sa ahoana ary aiza le orakoraka be zay namana Rina Rabe Manantsara eto amin'ny trano malalaka tany malalaka ny tiako Sambaina no misy anay amin'ny fotoana izao zay mampita mivatana rehefa avy nandeha ditonitra amina kilometatra maro ny Marc Ravalomanana ny ohatran'ilay barazy
satria mieritreritra rehefa natao miparasy dia tsy afaka andeha ny filomarika Ravalomanana dia afaka nandeha Soamatsara. Afaka nandeha Soamatsara ny filomarika Ravalomanana ary dia afaka niantsena ihany koa na dia nisy ara-sakana maro be satria aman-jatony ireo mpitandro filaminana tao amin'ny tsena Manjakandriana ihany koa izay saika nieritreritra fa hisakana amin'ny filomarika Ravalomanana. Fa tsy nahavitin'inona tsy nahavitin'inona satria dia filomarika Ravalomanana raha tokoa ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tsy misomasoma, izany hoe tsy anisan'ireo olona kanosa filomarika Ravalomanana ka anaiky ampitahorina amina tranga ohatran'izao fa dia mijoro ary dia mijoro hatrany ny filomarika Ravalomanana ary miaraka amin'ireto vahoaka maro be reto. Ny sekretera jeneraly Rinary Andriamasinora koa dia voasakana tao aloha tao izay nikasa hamonjy ny filomarika Ravalomanana. Na izany taty amin'ny barazy teto Sambaina dia nanao ny entso-zavatra resorima vahoaka sy ny mpiara-miasa aminy izany izay tena nanao fifampirarahana tamin'ny tandro filaminana fa betaka le sakana ary ny olon-tsotra tsy navelahana andeha ary efa nalefatsika teo moa izany ny fanehoan-kevitra nataon'ireo olon-tsotra samy hafa. Izany ny zava-misy teto amin'ity ambiance moa izany tamin'ny lalan'ny RND fa amin'izao fotoan'izao efa tonga eto amin'ny toerana malalaka ny Tipo Sambaina, efa tonga eto filomarika Ravalomanana ampitaina amintsika ny zava-misy Iada sy Irina namana faly isaorana amin'ny lafy teknika dia ampitaina amintsika ny ambiance rehetrarehetra aloha mba zotsika zava-misy izany izany. Monsieur le Président, Ravalomanana ihany ny tiana teteka teo any filomarika Ravalomanana. Rehefa hitanareo eto zay zao fatary reny mbola tsy mahazo fankalateny tsy mahalala voaka Manjakandriana. Ny gaga evera mastahorany dasy gaga zao ny olona fa le ozy milina hoe zay aty mbola vabahany eo fa tomobilina miala eto atary atsena ity teny amintsika misy hoe tsisy zany voasakasaka zany tsony tsika fa le mieritreritra zany areo sakanan'olombelona reny sakanan'le olona manana fiainandrasy sy tia fandosa firenena sakanan'ny olona kanosy tomobilina sakana am'izay manana ny tongotra tena pisevana amin'ireo fa efa mizany mihitsy hoe androso dia mandroso tamin'ny farany ary na misy fokoana ary any efa androso ihany fa setika mifona le général sy am'izay hoe tsy mety efanarate tsy rariny izy nanakana anay tao zanak'iray ny sakanany fa tomobilina rehetra fa amin'anjato tao nitsiko ny olona rehetra kely fa tsy antoko eny amin'le hoe zavatra loavin'le olona fa dia zao isaorana sy akasitana vahoaka Sambaina sy Manjakandriana sy avela Antananarivo fa nanaraka tao anila daholo izy dia zay amina tao avolona tavela tao ny tonganakany hoe misy elamelany kely dia misy rano reny za koa moa fa vonona raha teo fa na inona tsy voasy tokony azy asy izy namena tampisefale hoe zao ny tena eto Manjakandriana fa dinanao azao vahoaka vasy mediny dia tsy avela matala ty dada fa seza manala baraka nefa zay mihitsy tia hita azy zany rano talaina daholo ao zao misy feo anatin'ny radio ao amin'ilay manao enregistrement izy fa zao aloha aloha tiantsika amin'Andriamanitra miasa rehetra fa tsisy masaka anazy tsitsiny eo tsy mahita stefano minona aloha namana rina namana rina ia mbola mivantana nareo namana
ny vaovao am'izao tsika miteny zao a dia ireo samy fitoam-pivavahana aloha miala tsiny misy larsena kely rina miala tsiny misy larsena kely satria dia ny lafin'ny teknika mahatonga an'izay fa miezaka ihany manao ny fampitana zay mba azotsika tsara azy ny fitoam-pivavahana zany aloha no mandeha de ao aoriana zay fitoam-pivavahana zay a dia ezaka hiditra ihany ako a rehefa avy eo manao fialan-tsiny amin'ny tena isika satria ratsiratsy ihany koa ny resaka réseau eto amin'ity toerana ity a de eo koa ny lafin'ny teknika napahako nampita azy a de anaovana fialan-tsiny ho antsika mpiaino zay miaino isa tokantrano rehetrarehetra any rehefa vita zany fitoam-pivavahana rehefa mandeha kabary samihafa de hiditra mivantana eo any a mazava ny teny Filo Marc Ravalomanina raha tsy hevikely fotsiny hoe tsy asakanatsika zany reo ary raha fiarak'diny sakanana manana tongotra ozy ny Filo Marc Ravalomanana na andeha tongotra amina kilometatra maro izy izay niazo amin'ny manjakandrina dia nanao fangalam-peritado filaminana tao anatin'ny senarehetrarehetra tao izay maha-Filo Marc Ravalomanana mirasireny mpanara-diso ny vahoaka ny any hoe tsy azony fatahorana zao tsy kanosa midoro ary dia zava-dehibe izay détermination nambarany Filo Marc Ravalomanana izay ry aloha zany ny azo-pitaina indray fa rehefa avy eo raha ohatra mbola tafiditra dia hiditra indray rehefa avy eo reny zao ary eny ary voaray tsara zay fanamarinana entin'ny namana faniry izay zany a mandeha fitoam-pivavahana zany zao amin'ny tiako sambainao a dia vitsy zay de mandeha ny kabary isatsokajana zany a de ho arahantsika eo ihany raha mbola tafiditra eo moa zany namana dia miditra fa raha ny teny noetiny président Marc Ravalomanana teo zany de tena teny tsotra le izy nefa tena mafonja tsy hisy asakana zay le izy tsy misy asakana ary le olona manao fahamarinana ka le olona maneho ny fitiavan-tanindrazana ka ahoana moa no sakanana zay le fanontaniana fitiavan-tanindrazana mikatsaka hatrany manao ny fahamarinana eto amin'ity firenena ity zany ve ho voasakana rehefa nisakana ny fiara de manany tongotra ao izy ny président Marc Ravalomanana de lasa izy nandeha tongotra de nianahana teo rehetra de avy eo lasa mifampitady tao an-tsena manjakandrina teo te ay président Marc Ravalomanana efa lasa miverina aty sambaina de le mpitandro filaminana zany efa mahazo baiko avany ananany hoe jereo ary jereo sakany mihitsy sisa ka zay le hoe tsy misy asakana rehefa hoe tena hoe vonona anatanteraka ny asa mandrara zany sy ny fanompona ny tanindrazana afatra lehibe reny afatra lehibe reny tenen'ny président Marc Ravalomanana reny fa tsy hoe zavatra mandehandeha fotsiny ary tena hoe fahasahina ihany ko ary zay ny tadiavina président Marc Ravalomanana ny manome modely foana manome modely foana amin'ny zay le hoe finiavan'izay namana iady ahoana ny fahitanao zany an'izay le tenin'ny président Marc Ravalomanana zay manoloana nyity sakatsakany isaky ny ray minitra ty ia marina tokoa rina fa ny olona anankiray ny rehefa misafidy hanao politika de efa fatany tsara fa misy lalàna mifeny fanaovana ny politika zany de araky ny lalàna mifeny fanaovana politika eto amintsika ao amin'ny andininy fahaenina amby roapolo ao de milaza hoe misy andreo asa zany andraikitsy ny mpanao politika zany tsy maintsy atao ka io na ho vy na ho vato de tsy maintsy taterahan'lay mpanao politika satria rehefa nanao engagement izy rehefa nanaiky izy fa hanao politika de tsy maintsy manatanteraka an'io satria izay ny voatendry ny lalàna izay ny voatoro ny lalàna hoe tsy maintsy taterahinao ireto zavatra reto ny lalàna mifeny antoko politika ao amin'ny andininy fa enina amby roapolo milazan'zany anisan'zany ny fanajana ny lalam-pandroenana ny fampanajana ny lalam-pandroenana dikan'zany ny antoko politika ny olona nanao politika de tsy afaka miforiporitra fotsiny na mipetrapetra fotsiny am'izao fa tsy maintsy miseho hoe izaty de olona mampanaja ny lalam-pandroenana zay ny engagement anaovana politika tsy am'tahotra tsy am'fendrofendrona fa tsy maintsy amin'ny hery sy ny tanjaka rehetrarehetra de anisan'zany ny hoe fanehonao fa tsy maintsy malalaka
ny faneho-kevitra ka raha misy ny sakatsakana na misy ny inona de ianao tsy maintsy miezaka foana miseho hoe maneho ny hevitra ao amin'ny vahoaka, maneho ny hevitra ao amin'ny firenena. Tsy maintsy zany asehonao ny hevitra satria zay ny mahapolitika ny politika, dia ny faneho-kevitra ao no mahapolitika ny politika satria ny hevitra ao no arafitra ho isan'ny politika handrindrana ny fiarahamonina iaraha-miaina. Faharoa manarakaraka an'izany ny asan'ny mpanao politika de hoe andraikitry ny mpanao politika ny mampahafantatra ny vaovao politika rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy maintsy ampifantarinao, mety haninkotra anao zany na ohatran'izany fa ny marina tsy maintsy lazainao zany am'izay vaovao politika rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy maintsy mandray anjara ianao amin'ny famentanana ny olom-pirenena, amin'ny andraikitra rehetrarehetra tsy maintsy raisiny eto amin'ity tany sy fanjakana ity. Zany de voatery ny lalàna tsy maintsy ataon'olona manao politika satria mifeny ny toko politika. De anisan'izany ny fampahafantarana ny olona hoe hiatrika fifidianana antsika amin'ny faran'ny taona zao, fifidianana filohan'ny repoblika ho atrehantsika eo ka tokony hisoratra anarana ny rehetrarehetra. Efa manomboka amin'ny fisoratana anarana, ndana soraty ny anaranareo any amin'ny baraboky tany sy ny anina rehetrarehetra any, arao maso ny anaranareo sao tsy ao tsony rehefa avy teo. Misy an'izany fanetanana rehetrarehetra zany tsy maintsy ataona mpanao politika rehefa mivondrona ao anatin'ny atoko politika izy. Ary zano de lalàna ka tsy mahagaga ary rariny sitsiny Andriamatoa Filomarika Ravalomanana zay mpitarika ny tigma raha mandeha tongotra rehefa sakananao satria zay ny voatenin'ny lalàna hoe tsy maintsy ataony ny mampahafantatra ny vahoaka, indrindra fa ireo mpikambanao aminy, satria ny antoko politika de voalaza mazava tsara fa manana n'lay atao hoe rafitra fohy be raha ny lalàna mifeny antoko politika, ary manana ireo ratsamangaika isam-paritany, isam-paritra, isaky ny commune, isaky ny fokotany. Izany hoe tsy maintsy mandeha manao fidinana any fotony izy mampahafantatra ny vaovao sy ny asa rehetra tokony ho atao atrihan'ny ilay antoko. Ny dikan'izany ny zavatra ataony ankehitriny de tsy mifanohitra mihitsy amin'ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ary tsy mifanohitra koa amin'ny lalàna mifeny antoko politika fa tena ao anatin'ny asan'ny antoko politika zany mandeha mampahafantatra ny any fotony, na ny mpikambanao amin'ny tigma na ny mpikambanao amin'ilay antoko, ny zavatra rehetrarehetra, ny vaovao politika rehetrarehetra ampahafantarina ny olona any fotony. Akoatran'izay ny antoko politika de manana zofeno ampahafantatra ny vahoaka na tsy manao politika azy na tsy mpikambanao aminy azy manana adidy sy andraikitra izy ampahafantatra ny vahoaka ny zava-misy eo amin'ny tantarany firenena, eo amin'ny fiainan'ny firenena rehetrarehetra. Adidy sy andraikitra tsy maintsy ataon'ny antoko politika izany araky ny lalàna mife ny antoko politika. Ny dikan'izany de tsy misy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ny zavatra ataon'ny Filoha Ravalomanana ankehitriny izay midina any Mananjakandrianova fa tena mifanaraka tsara amin'ny lalam-panorenana. Ary tsy azo adino ary tsy azo takomana hodina tsy hita fa filoham-pirenena teo aloha ny Filoha Ravalomanana. Manana didy amanandraikiny izy manoloana an'izany. Ka mitodika foana tsika amin'ny mpitandro ny filaminana mba efa manao modely ny Filoha Ravalomanana amin'ny fanaran-dalàna, aoka ianareo mba hanaraka an'izany modely zany. Marina fa ny fitondrana-perinasa no tokony modely ho arahanareo kanefa mba mahaiza mijery fitaratra. Rehefa fitaratra tsy manome reflet ny tena tarehanareo, mivaha fitaratra ranga, mivaha fa mety hanimba ny endrikareo zany. Ka ny tsara dia ny ara-dalàna ataovy ny asanareo fa ataovy amin'ny ara-dalàna, ataovy mifanaraka any amin'ny lalàna. Marina fa baiko no ataonareo fa ny baiko hatram'izay
ny baiko ny vilana rehetrarehetra hatram'izay de ianareo mpitandro ny filaminana foana ny tratra farany rehefa tonga ny fotoana tsy maheo amin'ny fitondrana intsony lay olona namme baiko anareo zay reny. Mazava tsara mihitsy zay fanazavany ny namana iada izay amin'ny hoe andraikitry ny atoko politika sy ny sisa de mifantaniana mantsy de hoe inona moa zany ny tena ilana an'le lalam-panorenana rehefa tsy hajaina l izy tonga de mahitsy be ohatr'izay atao inona le lalam-panorenana tompoko raha toka tsy hajaina amin'ny atsipiriany satria hoe io ny tsy azo interpreteny io ny tsy azo mena heviny en'izao hoe zay tokoa le izy fa mazava be ny soratra ao anatin'ny lalam-panorenana hatrany amin'ny voalohany indrindra ka hatrany amin'ny farany de inona ny ilanan'io raha ohatra ka tsy ajaina de tsotra ny valiny raha jerentsika ny fomba fihetsika ataon'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao zany Tereza moa ny député Rambo teo hoe manitsaka lalam-panorenana isak'izay mahatsiaro itsahana foana lalam-panorenana isak'izay mahatsiaro ohatra hoe le tapanana n'le lalana de tsy afaka mivezivezy ny olona nefa voalaza ao amin'ny andin'ny fahafolo ny fahafahana mivezivezy zany zao de ahoana indray zao zany tsy mitombona indray ve zany zao zay hoe mbola misy samy teny hoe tsy voadika ny andin'ny fahafolo am'izay fahafahana mivezivezy zay ary iza mandika an'io le izy tsy hoe zavatra natoraly hoe nisy tany niotsaka anao drao fa tonga de baiko midina tapao aza vela misy mandeha mihitsy aloha matony hoe le mpitandro filaminao tsy mamela mandeha ny olona na metsinanana na miakatra tetanarivo de zay zany le baiko e ary mpame baiko ve mba mamaky lalam-panorenana izay mame baiko ny mpitandro filaminana eny Kianja sur terrain ve mba mamaky ny lalam-panorenana sa ahoana ny député aloha mamaky izy azo antoka mihitsy fa mamaky ny député fa ny akoatra ny député ve mamaky sa tsy mamaky zay fanamariana kely namana iata ny lalam-panorenana io rina de tsara ny ampatsiahivana ny rehetrarehetra fa tamin'ny taona 14 de nisy fanoherana ngezabe anisan'izany ny Front de Libération Nationale de nitarika ny olona tsy hifidy tsy anao an'lay fitsapan-kevim-bahoaka ny antony de hitanay fa tsy hitondra fitoniana ara-politika eto Madagasikara ilay lalam-panorenana ary tsy afahany zay mitondra ny tany sy ny fanjakana ho any amin'ny fampandrosoana voapirofo ny tantara angehitriny zany ary hitatsika fa tsy mitondra fitoniana ilay lalam-panorenana hitatsika fa tsy mitondra fampandrosoana ary ny tena zava-doza naterany de izao tamin'ny fotoana nanaovana an'io lalam-panorenana io ny mpanokam-panjakana tam'izany zay nanoratra n'ilay lalam-panorenana dia nieritseritra izy fa rehefa andeha ny fifidianana tsy ho izy no tonga mitoeran'ny filohan'ny repoblika fa ny filora valomanana ihany tena mazava be mihitsy ny nanoratany an'ilay lalam-panorenana fatany mihitsy fa raha andeha amin'ny fifidianana iatria ny filora valomanana ny fifidianana de ho ny filora valomanana no tonga ny toeran'ny filohan'ny repoblika ary tsy hitan'izay fomba mety anakanana an'izany de ny heviny rehefa avy teo dia ilay laram-panorenana no nataony zay hoe na lasa filoham-pirenena azy ny filoha marikaravanomanana de tsy tompon'ny fahefana de rehefa jerentsika ilay lalam-panorenana de ny prime ministre no tena manana fahefana ngeza be ao anatin'le fanatanterahana satria mora aminy ametraka an'lay maronisa teny amin'ny anteny meram-pirenena dia ny anteny izy no manoro ny prime ministre de prime ministre avy aminy na tsy avy aminy aza ilay filoham-pirenena ary nataony tovolenta ao anatin'ny mpanatanteraka ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta nataony ny tovolenta fa eo am'ilay asa atao zany de ny mpanatanteraka ny gouvernemanta no tena manana fahefana be satria izy no mibaiko ny ratsa mangaika rehetrarehetra taty amin'ny any io zany tena nitahena mihitsy le lalam-panorenana hoe izay hoe izy no amin'ny toeran'ny prime ministre ary tsy mampaninina azy lay filoham-pirenena na tsy avy amin'ny ary
naseho an'izany fihetsika zany a tamin'ny fametranana le mato herira jonary mampianina flo herira jonary mampianina ary ny tomaniny mihitsy ny toerany prime ministre fa rehefa tsy nanaiky an'izay no flo herira jonary mampianina hoe nipetrahany teo toerany prime ministre de reny niala taminy reny izy tao amin'ny iltaona izy nanao fanambarana mihitsy hoe itsika de tsy miara-miasa amin'ny flo herira jonary mampianina fa nivadika tamitsika izy ka de tsy miara-miasa amintsika tsy magaga ankehitriny rehefa lasa flo izy de maivana zany le fahefany eo ampelantanany de voatery izy tsy afaka ny anaraka n'lay lalam-panorenana zay no mahatonga azy manitsakitsaka azy tanteraka eo satria ilay fahefana rehetrarehetra tia ny ananana eo amin'ny prime ministre de lasa ny prime ministre tsai kristian manana azy fa tsy izy filoham-pirenena de lasa manaonao foana ny eritseritra izy fa itoetra mandrakizay ny maronisa izay anana ny tao amin'ny anteny meram-pirenena nefa ny raha ntsika ankehitriny fa efa maro ireo solomavim-bahoaka miala aminy ankehitriny efa tsy ananany tsony ilay maronisa ao amin'ny anteny meram-pirenena no ny antony inona satria tsy misy asa vitany tany am'ireo toerana rehetrarehetra nisy an'ireo solom-bavim-bahoaka zay nahatonga azy ho filoham-pirenenareo dia ankehitriny de sahirana be izy de lasa manaonao foana manitsakitsaka ny lalam-panorenana ohatran'io reny ny lalam-panorenana io a io zavatra tsy mety ataon'io a de tsy itsika mihitsy rina no sahirana amin'io satria ny olona rehetrarehetra mieritreritra fa hamatsy vola ny olona rehetrarehetra fa mieritreritra fa hiara-iasa am'izay fitonana miasa eo de efa mahita avetrany fa tsy ananany an'ilay atao hoe garantie d'investissement ny fiarahana amin'ny le flo io zany a de izay no mahatonga azy efa tsy niasa teo ary raha mbola itondra ary olo ho sahirana satria efa tsy nisy olona niara-niasa amin'ireny io moa arahantsika eo ihany ny fizotrany ane sambaina zay any ny président Marc Ravalomanana sambaina ny manjakandriny zany a sy ireo délégation miaraka aminy mahitana an'ireo député voafita amin'ny alalan'antsika Madagasikara maromaro tondra fanentanana manentana ny olona isoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana fa rahantsika eo ihany momba an'izay fa eo ihany koa ny zava-mitranga hafa eto amin'ny firenena ihany zao zany de fantatra fa grevy ny mpianatry ny université ao Mahajanga ao grevy eo ny sary fa milatsaka efa misy setroka donadonaka indray ao ambadimbadika ao zany any amin'ny université any Mahajanga io zao hitantsika zao a université de Mahajanga vatsym-pianarana 5 volana miampy équipement dinony ty réclamation 2021-2022 mbola tsisy tanteraka ohatra hoe no ifio izy a ny fanamboarana trano efa nisy fampanantenana indray zay fa tsy tanteraka indray ohatra hoe zany no ifisy fanamboarana trano zany dia zao ny zavatra misy ao amin'ny université any Mahajanga efa mandeha ny doro-pneu sy ny doro-kitay sy ny sisa anehoany le mpianatra ny tsy fahafaliany zany manoloana ny tsy fandraisan'ny volany na ny bourse io zany na le fampanantenana izay natao tamin'ireo mpianatra eo ao amin'ny université amin'ny Mahajanga iny araka ny nanarahantsika azy teo de hitantsika amin'izany tsy vaovà ny olanatsy tsy vaovà ny olanatsy fa mandefa mpitandro ny filaminana nakan-dalana amin'ny mahamaika zay le zavatra misy eto amin'ny firenena zay ny lalam-panorenana no itsahana tsy arahana araka ny tsipriany araka ny fanazavana teo de ahoana ihany zany ty Madagasikara ty nefa ianao milaza vo hiditra amin'ny fifidianana ny olona ary zao manontany tena anao fifidianana ve ty fitondrana ty sa tsy anao so de fisehosehoana mibetsaka anao sa tsy anao fa na anao izy na tsy anao ny olo-pirenena tsy maintsy misoratra anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana aloha ary ambenana mihitsy eo lisym-pifidianana io atao ohatra miambona inona mihitsy satria ao no ahafahan'ny sasany manodina ny safidim-bahoaka lisym-pifidianana zany mantsy mbola avaty amin'ny fotony zany fa rehefa mandeha zay tonga any amin'ny fahasambato ary ananina de any de efa mila ny fandraisana andraikitra somary verena kely namana ianta ny resaka le hoe ny atoko politika raha mory olona de tsy maintsy zao ny anaty trano sy ohatran'izany le fanambaran'le ministry ny atitany io
fa nisy toy any lazainy hoe fa raha ny fanjakana kosa ozy ano hoe manao fitokanana na hoe mamory olona de normal be zany ohatrohatr'zay le fanazavana azy normal be zany satria tafiditra ao anatin'ny asany zay le tiako mariana tsara ny olona ne mahita raha ohatra ka tena hoe asam-panjakana sy asam-bahoaka no entinao zany tsy tokony misy lokolokona atoko politika loko fotsiny aloha ny resahana voalohany tsy tokony ampiasa ianao zany lokona atoko politika iza moa tsy malala fa ny orange de lokon'ny TGV ianao nefa milaza fa hoe lanonona mpanjakana no atao ohatra hoe hitokana zavatra na ohatran'zany tsy le mitokana mihitsy ny problema tokany any zay tokanana fa ianao mialokaloka atao ao anatin'le tenin'le ministry ny atitany hoe asan'ny mpanatanteraka mihitsy zany asan'ny gouvernemanta mihitsy zany ny mandeha mijery fotony ny mandeha mitoka zavatra sisisisisy noho izany de malalaka ny eo anivon'ny fitondrana mpanjakana am'izay resak'zay tsy tena asam-bahoaka akory nefa no atao satria nahoana ianao no mitondra lokon'ny ary ahoana itony trampanjakana no lokona amin'ny orange asa-panjakana ve zany de eo ndray zany miditra le fangarona fangaro ndray atsofoka any am'izay tia nanatsfoana azy zany ty orange ty hatrany amy ricontone to lasa orange lokona orange dolo ty voto tambohan'olona rehetrarehetra hatrainy amy rond-point ahitanao loko orange eny amy lieu public ahitanao loko orange ka zay mila mazava tsara le resaka hoe raha nao fitokanana izy asan'ny mpanatateraka zany nga moa misy mandahan' zany io tsisy mandahan' zany io fa le fanararotana ao anatin'le raharaha no tsy mety satria efa fantikan-dalàna izany hatram'le JMJ ny katolika tadiditsika tsara ny lokon'ny katolika ne tompoko ka mavomavo sy fotsifotsy zay ny lokon'ny katolika zay ny lokon'ny sainany Vatican mavomavo sy fotsifotsy fa ndefa inona moa kita sa inona le tam'le JMJ de nasina orange ndray atsofoka foana ty resaka orange ty de zay le tsikaritry ny maro hoe tsy ao mihitsy le fandehan'le raharaha zany tsy ao ny tontolon'ny tatsaha tsy vaova 750 000 tonnes no afarana va taiza mbola isan'izany de le tatsaha to kofina ihany namana yata le resaka famorim-bahoaka rina mitenin'ny ministra iny de amafisiko mihitsy raha mamaky ny lalam-panorenana ianao na mamaky ny lalàna velona rehetra eto amy tany sy ny fanjakana de tsy mahita mahitsy rizateny milaza fa ny mpitondra fanjakana ny mpanatanteraka de tokony amory olona kalamanjana tokony amory olona eny atsena mba hanatanterahany ny asany satria zay ny filazan'lay ministra hoe tsy mahazo ataon'ny antoko politika ntsony ny mamory olona eny atsena ny mamory olona kalamanjana fa tsy maintsy ao anaty efitra midy ihany fa ny fitondra fanjakana no afaka manao izany satria asan'ny mpitondra zany ianany zany efa tsy mahita an'izany hoe asan'ny mpitondra zany mamory olona kalamanjana zany tsy zany ny asany tsy asana filoam-pirenena zany ny asana filoam-pirenena de voalaza mazava ao anatin'ny lalam-panorenana ka mbafakeo ihany andriamato minisitra fa raha ministra ianao no miteny an'izany de mamienatra ho am'ireo ataotsika hoe mpiara-nombonantoka zay iakofanareo hitadavana volo reo nge fa hay no mamaky an'io lalam-panorenana io fa tsisy an'izany faharoa manarakaraka an'izany ny fitokanana ataony ny mpitondra fanjakana tsy misy manakana an'izany fa ny fanakanana atao am'ilay fitokanana nge de hoe rehefa mba zavatra nasian'olona plaky kosa de aza soloana le plaky rehefa mba le olona nanao azy de alao le olona rehefa ianao no manohy ny famitana de toizanao ny famitana de
de mitokana eo anao rehefa mitokana eo angenao ianao ny hitan'ny olona mitokana eo tsy mila ampifantarina ny olona ho a zany hoe nao nahavitany zao satria eny amy fiarahamonina lay zava-bitanao tonga de fantatry ny olona hoe aha io ny tokanana io ny zava-bitany fa le izy rehefa mitona fanazavana ianao hoe itsika ny nanao an'ity a tsy izay ny nanao azy zay le fipetraky le izy reny manahirana lay ministra zany rehefa mitady hevitra hanamarinana n'lay fitondrana amin'ny hetsika ataony nefany ny tena marina de faneho-kevitra ara-politika amy firotsahako fidiana amy mbola irotsahana no ataony ary fatary tsara nge fa tsy anjaran'ny ministra nge ny miaro ny filoham-pirenena handeha irotsaka amy fifidianana manaraka eo tsy zany ny asany mitondra tanjy ny fanjakana ny asany ao ry efa ndray namana faniry raha ny toromarika tonga eto zany a dia ahoana ny any sambaina ny any manjakandrina any namana faniry satria hoe nandeha aloha fitaopivavahana zany teo any ny président Marc Ravalomanana miaraka amy député any tim maromaro inona no zavatra mitranga tantara ao ndray ary ahoana namana faniry fa baito omena ireo sotera-panjakana manerana nosy ilaza fa tsy mahazo tsy manome fanomezan-dalana itsony amy fanatanterahana famokim-bahoaka ara-politika kalamanjana molembo zao hoe toerana tsisy lalazy dia nana zao fanambarana zao izy hoe tsy azo atao zany izay koa va tia mpanoana taria président Marc Ravalomanana zay filokiretena teo aloha manana ny statut milaza koa hoe aty fanambarana ataoko ty ny fanambarana raisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nakatao amin'ny fanjakana malagasy dia minazy amin'ny andininy faharoapolo fa ny olona rehetra dia manao manana zoa ivory malalaka hita anaty fisambanana olona rehetra dia manana zoa ivory malalaka sy hita anaty fisambanana ny andininy fahafolo amin'ny lalam-panomezana malagasy dia manambara fa ny fahalalana maro-hevitra sy ny teny ny fahalala eo amin'ny fifandraisana sy ny fahalalana manao gazety ny fahalalana amin'ny fikambanana na ainam-bantevy anorinana ny fikambanana ny fahalalana ny voro malalaka ny fahalalana ny vezivezy ny fahalalana fieritreretana sy ny filona dia samy iantoany amin'ny constitution daholo na lala-panorenana ka vakio anazy ohatra misy patron civil na relotra diana atonao izana interview de fiara ery tena faly aminao izy na zany antena pesy aminao a satria ny tena telefona eo misy tokona ndraiky volona ny lalana telefona lala fa vala ambe folo sy 2018 tamin'ny 11 mai 2018 mikasika ny fifidianana sy ny fitakavadita parti vahoaka ao amin'ny lalana fa dimapolo andalana fanatelo dia milaza fa manoaka ny fanomboany fampirike ofisialy amin'ny fifidianana sy fitakavadita vahoaka ny antso politika dia mandray anjara amin'ny fametarana ny fiainana politika ao amin'ny fanajana ny lalam-pandelana sy ny lalàna tia atao hoe tena popularana isan'andro vakina eo sy mitako volony olona fotsiny ianao rehefa ty maministra ihany anao de loatra koa namalana zany ministra manerikety hoe olona mamerikety tena texte mihitsy zao amy seksy fety eo ny olona mba miteny any alapadibarika eo anao tena tena publika misy maliftanao na volamena na ny tanjonenanao aza vao afaka fanasika aminao raha mpanao gazety nazy anaizy ifanazany fisao administrateur civil to tena fanjakana mety leo de zany nataonao na de administrateur civil ataotsy mbola ratsy
Zabo. Kikira ka kichara tawana tika bishina someti atola Ai Senegal tudo. Quem vai agora na avenida de polícia? Para lá na frente, tu entende? Cantem. Que tipo de coisa é na câmera lá? 2011, estamos juntos. 2011, que é que política de manambala, a mim pelo futuro. Quando tu política de manambala, diz alufona ni sabalani. Anenda na boca da yadara, amni que termina o ciclo da política. Are lutas, ni que acha que anda lá a política. Ela no congresso que decide no vital já tal que não. Ela não está no final da cena no time. Toda a cabeça manda uma liga de cintura. No congresso aí só ganha não. Ali está no ano. Mas tu não tens nada de chamar de macacabril. Mas não está tratando muito de lanti. Tia, nasci com nada. Até entrar na política para ter com pouco na casa. Terreno, já tem terreno lá na flor de política na Liga Luiz. Tem na privilegiação. Mas tu não tem privilegiação não. Isso ela está falando. Se falar que está na lana, ele se perde na lei de defesa. Se falar que a Constituição não se não está no caminho. Marcar, sem problema. O que é interessante? Quando a gente fala do povo, a nível da lanchas que é tu política, olá, já pudeu. Já manambar, só me esquece que treina. Se samripok atau yang tu politik, jangan lah. Si mana jangan lah mana kiri, kias kena, semua apa tu bawa le sihir. Ini macam mana? Jadi kita tu, jangan nak bero. Itu cendera nak semua tu. Terus, kena terus. Atau rentan kita nak balantiar, buku so. Bukan dulu ni fana pana na fa dingi fulu ACCD ACC de toi tam 2018 de mars fala lana ifur yang ni bantu top jalan jadi semati amarinna ameti shin fana kurtalan Iya, tu mana kutan? Sikit saya Ya, misalnya kau tak tikam di wisati jalan tanah ruanti. Atul, aku tak diskusi. Lalu dia annual kembali. Saya sampai kita itu syatek kita berada di Pulau Nepal kita. Ini Afrikan, ini European, Nations Unies. Bocil aku orang dia sekatan ni senisik. Kita mahu tu politik. Lalu jangan kita sekiranya. Lalu bukan macam mana tu le. Itu dia lalu dengan itu tahunan selama lalu tiada ratu. Itu mana tu kiri. Tu kiri. Ada matu bentuk Islamis. Ada kerana dia dalam hotel ini boleh yang malam lain atau dituktik pada hasilnya ini tak salah dalam panggilan sifat fancela itu adalah fil dia tersidirnya asfal jalan itu sifat narara yang sekiranya lalu mereka secara sifat negara nyetuk ini sifat negara nyetuk sisi yang mana politiknya anak saya kafam ribawoka akala magana mahera Lalu sosial yang tu, dia nak tunjuk. Ini demokrasi itu berkasih. Sisinya pada ampun kurutan, itu tak ampun kurutan. Belum sirene. Si mana kalau ni tahun berkasih. Tujuan dia, itu tak. Dia ni nak buat berkasih. Malanya gubernur mata yang anggapnya yang minister kayu. Masa tak tahu terselesai betul. Itu bukan aku nak. Malanya gubernur mata yang sekretariat
atsarana ny famerana sy ny sakana eo amin'ny fampiborina ataony atao politika eto Madagasikara. Miantso ireo solombavam-bahoaka ianareo zany mba tena anamafy tsara an'ireo, ary miantso koa ny préfet sy chef district tsy anatanteraka ohatra ny Androa zao mety mihitsy alakastratsika tsy anatanteraka zay baiko mifanipaka amin'ny lalàna velona sy ny lalàna misy atatany sy fanjakana. Misoterega chef district sy préfet malainga ny mpitandro ny filaminana apatsara ny herisy sy lakasakanana dia ny herisy so dia verina fatsotoka efa hoe ty ny fanarahana dia ty ny fanarahana ekely koa na dia fatana sasy nakany amin'ny gouvernemanta nakany amin'ny États-Unis nakany amin'ny européenne na eratany milaza fa hoe nisy amin'ny atoko politika sy ny série karakara zay manana ty fotoanana satria taty amin'ty fotoanty amin'ty taonty se fotoana esan'ny filoham-pirenena manga io tsy azony ahemiko io misy zany zany tsy maintsy makatotsara andreo ka de zao da afaka ataoko reto solombavam-bahoaka daholo matsino reto hitan'ilo aina mandeha ny présidany reto manala teneno Monsieur le Président, la tenenana dia atao anjakanjana sotana meritenena président dia miarahaba ny zanakidata eto amin'ny district Manjakandriana tamin'ny atima arabe reny zava-ditantsika teo tena nay moa anisan'ny vahoaka maromaro zay anisan'ny miatsika andreo dia hita miarahana hita teo ny ohatra nameny président Ravalomanana araka ny tenin'izay dia hoe tsy mihemitsy isika ary tsy mihemitsy isika fa nanomeny ohatra ny oaran'ilay barazy dia tsy santsika azy fa zao ny zava-tandrematsika andreny ambara fa manana ny fahefana sy oarany tsingamolo président Ravalomanana ahitanareo azy miteny aminareo zay miezaka manara-dalàna manaraka ny ara-dary obrelina tamareo anay maka iny araka ny teny président teo hoe zay sy vavam-bahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana fampiarahana volana mesa amin'ireo membre ny gouvernement any eno dia mipitapita any dia mipitapita mampalahelo fa aty manao herim-boatay zanaty amin'ny defitera ny olona ty satria ka izay tanaika zay ty misika satria ara-dalàna sy ara-dariny ty zavatra tateatika ny faharoa miarana mahita amin'ny ara-filalana nakatia dia zava-pirenena faharoa isanatokiny reny vohitry Madagasikara sy natao hoe afokafo Madagasikara dia Tananarivo sy Toamasina isanatiny retira sy andrarahito fa namefa tany amin'ny zavadava tsy misy fotontany le volam-bahoaka ka izao hoavy moa fanetana nataon'ny président satria zay no antony teny eorsika kotone fampiraritsoa vaovao dia izao no afazara tsy misy mihemitsy isika ao anatin'ny zotika atatika zotika atatika zavatra-taotika dia zao nametanana sika hoe reny naseo président Ravalomanana eny nasina ny barazy tera-dalàna tera-dariny ny oarany zany tontany tonyary tontany internationale aminay tany kabinety ohatra aratsika tahaka fa tsy maintsy mandresy ny tolona politika ny tolona manotangatana tolona vahoaka malagasy tena sarasara kokoa dia toerana tokony ame andreo misina sady tana araka ny mamarana isiantany dia tokony tana amizao tany teneratika zao dia mitotana any any barikadiny any amin'ny université mirevina any Maharaga any amin'ny tolona izany misy satria tsy aloha zalavo volan'olona ny volana fourniseur volam-pandarasa aty tsy magnena aty atsika Madagasikara namina atsika mahita atsika eo branche ny zanaky data Manjakandriana magazine kamoko Sodanila, Monsieur le Président, parmi la Basikara, eto Manjakandriana to place voix. Zavatra fuitan jambarwa. Teknikala tsy mba zavatra fokito amin'ny district na Tananarivo Atsimo. Ko ihany zavatra ambarana fakatao atsika firesakina tamin'izay. Toy izany zay firesakina tsika
tsy maintsy mandresy isika amin'ny fotofidianana zay ho avy eo atsika raha tafora valomanana tonga filofirenena fota tokokila makatera tokofato ilana pataina ni mteni sasa reta chimet ana mdetarezana
ty manan-krembenana tony isika satria efa mafy fantsana efa tena firarintsona mahazo atsika am'izao fotoana zao satria ny sadona zoatsika tsy matomay zay miafaka avy miafiko fa dia misaotra anareo avesa manakaliana atsimo nandray anay am'izao fotoana zao tsara tokola tokovoary rahavantsika eto mazakaliana tompo mamirabenirina avy any amin'ny distrik'Ambohitra Atsimo amarana ny adiany avy amin'ny solombavam-bahoaka hamaky amintsika ny fanambarana setiny ilay nataony ministry Atsany zany fanambarana manoloana ny fanambarana nataona Andriamatoa ministry Atsany izay vita vetrany baiko omena reo solotena fanjakana manerana ny nosy laza nisy mety ambarana intsony ny fanatanterahana famoriam-bahoaka ara-politika karamanjana romboka izao manao fanambarana izao zahay antoko tsy misy ambarana politika rehefa nosy eto ambany ny fanambarana iraika-pirenena momba ny zon'olombelona tena katao fanjakana dia milaza ao mindininy faharoapolo fa ny olona rehetra dia manana zo ivoro malalaka hiditra anaty fikambanana. Ny andininy fahafolo ao amin'ny lapan'olona malagasy dia manambara fa ny fahalalahana maneho hevitra sy ny teny, ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalahana manao gazety, ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na hanorina fikambanana, ny fahalalahana ivoro malalaka, ny fahalalahana mivezivezy, ny fahalalahana amin'ny fieritreretana sy amin'ny foroana dia samy antohana ho an'ny rehetra ary tsy ary ferana raha tsy hoe fanajana ny fahalalahana sy ny zon'ny hafa sy ny fahaterena hiaro amin'ny filaminam-bahoaka, ny fahameren'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana. Araka ireo voatanisa eo ambon'ireo ary dia ambaranay fa nitakitahana lalam-panorenana sy fasikanareo lalàna velona eto amin'ny firenena ary tsy fanajana ireo fifanarahana resam-pirenena nakatao Madagasikara ny tsy fanomezana lalana ny atoko sy ny fikambanana politika amin'ny famperaka famoriam-bahoaka kalamanjana manerana nosy. Fanosihosihana demokrasia sy finiavana ambony korotana eto amin'ny firenena ifamerana sy sakana ary fampiororona atao amin'ireo famoriam-bahoaka tanterahany atoko politika tsy miaraka amin'ny fitondrana. Kanefa etsy ankilany ny fitondrana sy atoko politika miaraka amin'ny malalaka mamory vahoaka na endalambe azy. Noho izany dia voalohany manendy ny gouvernemanta andray ny fepetra rehetra ampitsarana famerana sy ny sakana ary fampiororona atao amin'ny famoriam-bahoaka tanterahany atoko politika na kalamanjana io na anafitrano manerana ny nosy. Faharoa miantso sy mipera-panjakana rehetra manerana ny nosy mba hanaja ny fianjanina ara-politika sy ny tsy fitanilana eo amin'ny fanatanterahana ny andraikiny. Fahatelo manangy ary filaminana fitsahatra ny herisetra sy fampiasa-kely diso tafahoatra ary ny fihetsika sy fitery manaka zon'olombelona ataon'izy ireo mandritra ny fotoana anatanterahany miasany amin'ireny famoriam-bahoaka ireny. Natao teto Antananarivo 4 Aprily taona 2024. Ianareo zany ary mazava aminareo nanao fanambarana ny ministry ny avy tany Tohikely dia laza izy fa manomboka zao dia tsy azo atao ny vorivorony olona akalamanareo tsika zao fa tsy maintsy atana ny efitrano dia fanontaniana ka hoe mitsotra fotsiny aloha ataontsika pragmatika tsara. Ahoana ny ombizy olo zao anaty efitrano misy commune 5 ianareo avy districtny Manjakandrimo avy aty an-tapany atsimo 5 totalin'ny commune. Da izy ahitana efitrano eto Manjakandrimo na iziny iray manontolo ametana an'ireo manana andrana Tohikely. Faharoa ianao dia samy lazy fa ara-dalàna
tsy manaraka tsara ny lalàna velona misy eto amin'ny tasy fanjakana azo fifanarahana ny fireneny zany satria nareo fanarahana nye Madagasikara hoe zao aby zatra azy fanarahana zao zatra sy ny avina zay le charte na charte SADC zany na charte Union africaine na charte Nations Unies malala an'izany velonao zay ndray mametaka fanontanina atao de velonao fa mitovy aminao fahaizanay lalana betsaka sanatry avy vava mirehirehy fa le fitenenana tsy voalanjalanjanao mahatonga anay ohatr'izao aveliko ndrely izy araky reo andininy voatanisa teo ambonin'ireo de milaza zay a fa tsy mentsy anao ny toerana io de zao aho ty laza amin'ireo rehetra toky eto aho tsy maintsy atao ny fifidianana hoe aminareo ary efa fitaraka tamin'ny Nations Unies vo tamin'ny Azomany resaka taminy de misy olo tena tonga taty Simon Pierre ny anarany de fampidinika taminay hoe ahoana natanao mandeha tamin'ny fana zay fa tsy menitra mihitsy na inona na inona de inona ny resanareo momba nisen'io io azo diniany fampidiniana azo fanarahana ohatrany zava-zany tranga tamin'ny 2013 efa misy an'io de misy olo tena ny antoko politika izay manana candidat ho fidimy misy tao koa tonga de vita ho azy io de ena koa momba ny ACC azavaiko amin'ireo tsara azo atao tsara koa mifanaraka zay samy malagasy mifanaja tsy avela tsara iny ACC mba fifidianana fananganatsika commission spéciale momba fifidianana zay le oke tsy mitovy fahalalana fa misy manana tombontsoa alovana fifidianana analana ingana zao faoriny baoko zao misy mbola tady hitarazo hijanoneo ihany hoe zao voaka malagasy re to tsy avoaka malagasy iverina ny avoaka malagasy fa ifana tsy ela intsony tony fanambarana sy fanakatakana toy ho folo tony fa de zay fotsy hoe fampiororona intimidation na provocation ataon'io mahazo tena zay zao fa vitan'io de no hitaranao ara hiditra amin'ny lafiny ara politique tsika satria tena ampinatongavana aty ne de tika ze io le anetana anareo isoratra anarana ty za zao izy isoratra anarana any amin'ny liste mpifidy eny afokotany amariny tsara za matoky anareo eto amin'ny vaky ledina amariny tsara ny anaranareo fa voasoratra any zao le tony aza matoky mihitsy aza matoky fa aloha mailo de makanesa any amin'ny fiafokotany satria hijanona tsy hoe izy de amariny tsara satria rehefa tsy voasoratra ao anatin'ny listeny fidy ny anaranao de ho tsangan'olona fotsiny eo fa aveo tsy afaka anao ninina ianao tsy afaka mpiseho hoe tsy ara-dalàna le tiketa ty fifidianana ty tsy afaka tatsabaty ianao tsy afaka ilatsaka hovidiana kory ianao ary tsy afaka anara-maso kory ny fifidianana tsy afaka anao ninina zany satria voahity anao de aiza ny soratany ny anaranao anatin'ny simbifidy zay fantinentsy maintsy mipetraka amity noho izany de zava-dehibe ny anaranao anatin'ny liste mpifidy ho zaraika aminareo ty ary satan'Andriamanitra fa de nanao antso avokoa ny FFKM zany de le fiangonana kristiany eto Madagasikara zay tarihan'ny président Ami izy zao voalohany de izy hoe mandraisa andraisika araka zay tandrify anao misy zany ilo hoe zay to anatin'ny toko politika zay kosa manaraka tsara mibaiki ny FFKM aloha zany de mandeha makany nareo laza zay tsy maintsy manana osa ty kosa ho zaraindrareo FFKM ty tenenareo azy zany efa tena ao anatin'ny fotoana anaovana fanetsiketsehana sy fanetanana ny olona sika de am'izay indrindra nataondrareo le ampitahotra atsika mba tsy hiroso misy dika lenge ho fa anaovana barage io mba tsy anjananareo mba tonga anareo henitra fantatsika zany fa tsy henitra am'izany mihitsy sika na kely tsy henitra am'izany mihitsy
sady ako matoky anareo ary makasitraka ny fiatsina ataonareo androany io zao misy olona benekary eo hitako ireo za ty mahita azy tsara vao tonga avy mivarotra fa manao aleo aloha fa tenireny bureau politique tenireny eo ny ACR ty salamat olo ve voaka ny Manjakandrimy ihany sotra n'Andriamanitra tsika satria no fitahiny de tafavory eo tsika ninona sakasakana mety niseho teo de tafavory eo tsika ka miara havatsika rehetra manatitra zao fotoana zao misaotra ny filora Valomanana ihany koa isika satria na de teo ze endrikendrika sakasakany zay finasakana azy tsy fanena ny voaka ny Manjakandrimy zay de isaoratsika azy manokana ary mebel atao taafitsika tsirairay zany ninona olana ninona sakana rehefa tiana hotratra ny tanjona de tsy maintsy hoarana zay sakatsakana rehetrarehetra zay misaotra ihany koa ny mpikarakara satria manana finiavana nanao an'izao hetsika fifampiarabana tratry ny taona zao isaorana be dehibe misaotra nyreto delegationna avy any Antananarivo reto sika ao ny solombavam-bahoaka ao ireo timy masana iny ihany koa zay tena mandrakariva ary mbola eo ankehitriny ao ny be ny tanàna sy ny maira fa ny tena isaorana lehibe indrindra de ny fitiavana rehetra tonga manatrika amin'izao fotoana izao efatra amby folo taona zay nanenjehana ny tonona sy ny filora Valomanana fa mbola teo ihany nareo mbola reto ihany sika ary ny tena mampalahelo tao anatin'izay efatra amby folo taona zay de tao zary tsiraraina itsony ny fahorian'ny vahoaka malagasy sy ny fahasahiranany fa lasa ny filora Valomanana sy ny tonona ny manahirana azy ary ny herin'ny rehetra atokana anakanana ny filora Valomanana ity taona ity de tao mpanafahana ho atsika ary tao mpanafahana ho an'ny vahoaka malagasy miaritra kely sika fa 5 volana sisa aoka sika hiakitsy am'izay 5 volana zay fa zay 5 volana zay koa nefa no afahantsika milomana amin'ny fifidianana ny fifidianana de tsy fantatraam-bato ihany fa ny fifidianana de manomboka hatrany amin'ny fandrafetana ny lisy fifidianana ary zay no ataotsika am'izao misy milaza ny fa manao propagande tsika zao hoe de propagande ve zao ataotsika zao milanisy ny teny ve teto hoe fidiana na fidiana mbola tsotra zao koa zahay rehefa tena propagande fa mbola asa natoko zao ao anaty fanentanana lisy fifidianana ahoana moa natonga ny olo-pirenena andeha hifika raha ohatra izy ka sakasakananao tsy hanao fanentanana ny olona isoratra ao anaty lisy fifidianana ny olona iza zany ny andeha hifidy eo noho izany raha manana fahendrena ny gouvernemanta mbola miantso zay ankehitriny avy ny daty fifidianana ahafahan'ny olo-pirenena mahazo antoka fa misy fifidianana ny taona ity ary zay ny tokony ho tanteranareo fa tsy sakatsakana maro samihafa averina entrany fa ilaina ny fitonina mialohan'ny fifidianana anana ny olo-pirenena antoka fa tena hisy fifidianana tia ialana ao anatin'izao fahoriana sy fahantrano zao noho izany de entany ny fika rehetra araka ny lazaiko teo efanentana ny mpiarabelona rehetra hisoratra anarana ao anaty lisy fifidianana satria fifidianana ihany no ahafahantsika mialina ao anatin'izao fahoriana zao entany namana entany miavana entany ny rehetra mba hisoratra anarana ao anaty lisy fifidianana ary aza manaiky lembenany sika satria efa atombotra ny fotoana tao-pandresena ao atsika sy ny vahoaka malagasy manana filoma manana fanantenana fa tsy maintsy hisy ny farany araky ny tenany filoatsika tsy maintsy ho afaka ao anatin'izao fahoriana zao vahoaka malagasy sotra toboky lahy makasitraka toboky vavy tsy ilaza amin'ireo mihitsy hoe miasa lafony malagasy tsy vohina koa rehetika nakalaza sy nampiseho fahakelomana no maherintsika tamin'ny 47 tika miresaky zao tsy maintsy mitsoraka amin'ny farany eny ary namana tina izay aloha zany aloha ngamba no azo ampitaina fa de totosatsakasinava na de teo aza sakatsakana nataon'ny efitandron'ny filaminana amin'ny alalan'ireo abaiko zay napetraky ireo tokony andraiky mpanjakana na sivily na miaramila na de teo ary zay sakan'izay de afaka naloso foana isika ny teny lehibe nambaran'ny filomarika Valomanana teo ihany koa dia aleo tsolotsikany amin'ny hoe tsy data kanosy ty data 2002 ty fa tsy data 2018 raha Valomanana 2002 ty fa tsy raha Valomanana 2018
ary dia amporofon'ny filomarkaravalimana izay fahasahiana lehibe izay naseho an'izay tamin'ity androany ity ary fifaliana lehibe ho an'ireo vahoaka izay fahasahian'ny filomarkaravalimana fa nioarany izay sakany parasy nandeha tongotra ny filomarkaravalimana na fananampalahelo dia ireo fiarakodia sy ireo olona tsy navela nandeha tamin'ny lalam-pirenena faharoa fa amina kilometatra maro mihitsy ny embouteillage teto fa nisy olomavambahoaka tsika moa zany eo anatin'ny etokotiko Madagasikara dia miezaka mandrakariva mikaroka vahaolana zany satria raha zava-misy teo sorena daholo ireo olom-pirenena izay nampiasa ny lalam-pirenena faharoa tamin'ireo mpitandro filaminana ary mba hisorohana mety zavatra fa dia tsy maintsy nametraka fahamelona foana isika zany raha fahasorena ny vahoaka teo mahafampana ihany dia zay le singam-bolo kely andavo mivosotra raha ohatra ka tsy voatandrona rina rabe mananjara sy ana kanefa dia niezaka nitady vahaolana isika na dia teo le amafisan-doha le mpitandro filaminana sasatasany zany nisy moa zany tonga dia lasa nandeha fa ny zava-misy teto dia afaka ijoro zany vahoaka malagasy afaka mampiseho haintsio ho an'ny mpikaroka tiako Madagasikara izay fahasahiana eto ny filomarkaravalimana izao zay zany lay fa nazavana fofony fampirana zava-misy fa rehefa tonga anatin'ny fandarina indray tsika zany le narabe manantara dia resahantsika izay zava-misy rehetra izay amin'ny ankapobeny ny zavatra azo ampitaina rina iada misaotra koa faly rombola sisisa atao amin'ny lafiny teknika fa no gazety marobe ihany koa no sendra nandalitra ty nahita ny zava-misy olom-pirenena marobe mety hitatsika ny amin'ny tambazotra sosialy eny ary zay rina aloha zany fa dia averiko any aminareo indray ny fitenenana fa dia raha potsy manao losika anatin'ny fandarina miara-manonjy fa eny ary isaorana be dibe namana faniry raha zafy manantany nitatitra ny zava-misy tany Sambaina Manjakandriana tany fa maromaro zay nambara teo zay fa ny fehiny fotsiny zany dia hoe tsy miempotra manoloana ny sakatsakana isan-karazany ny tiko Madagasikara ny mpanohatra izany ary dia manao ny adidiny sy ny andraikiny eto amin'ny firenena amarantsika namana iada ina ny teninao ary etsika marana anazy ihany etsika marana anazy dia fanamafisana ny zavatra nambarany ny filora valimanana teo mitodika tanteraka any amin'ilay minisitra ny atitantsika zany izany dia fataro tsara fa ao anatin'ny lalam-panorenana amin'ny laharana 17 mba mahafinaritra ty 17 le izy dia milaza mazava tsara mihitsy izy io fa tokony tsy misy olona zany na iray aza azo atao anaovana teritery na anaovana herisetra amin'ny tenany amin'ny fananany zany dia tokony ho tanterahana satria teny araky ny lalam-panorenana zany faharoa manarakaraka an'izany mamerina n'lay fampahafantarana teo le ao amin'ny andininy fa 20 iny le hoe le anisany zany de hoe ny antoko politika dia azony feno manao an'ilay fampahafantarana ny fiainana politika kapeny ho an'ny vahoaka ary anjarany ny manofana ny mampafantatra ny tokony atao rehetrarehetra mandritra ny fotoam-pifidianana ary mandray andraikitra feno amin'ny fifidianana ny antoko io tsy hoe amin'ny androm-pifidianana ihany fa ny fifidianana manko ny élection de mizara telo zany de hoe misy ny atao hoe phase pré-électoral ny phase électoral ary ny phase post-électoral de mandray anjara foana misy anjara asa be deaibe am'ireo zay mbola hitondrantsika fanazavana amin'ny manaraka riny ny farany de tokony ho fantatry ny ministra tsara fa malalaka na ni réunion les réunions et les manifestations politiques publiques dia malalaka sans libre ozy izy malalaka tanteraka tsy misy fanakatsakana na tsisy toyany fa de zay hoe na ny fivorin'ny antoko na ny manifestation ataon'ny antoko manifestation publique ataon'ny antoko dia malalaka karaha ohatra tsy mety aminareo le izy de fafao fotsiny ao anatin'lay lalàna amin'ny feny antoko politika hoe ty tsy mety tsony de fafana igny rehefa fafanareo de tsy ao anatin'ny lalàna de tsy ataony itsony fa itsika miezaka tany-tany-dalàna tsy isy ara-iasa amitsika eto raha ohatra tsika tsy mandeha amin'ny tany-tany-dalàna ary tsisy ninona ho vitatsika eto na fampandrosoana inona
ratsy mandeha amin'ny hoe état de droit tsika tany tandalàna dia mampafantatra ny vahoaka foana fa itsika de mbola ao anatin'ny fanajana lalàna am'izao lalana rehetrarehetra izorantsika zao farandrina de zao ao anatiny io lalam-pandroenana io a dia vao manomboka ary amy fampidirana ary amy savaranonando a de hoe masy mandidy eto amy tany sy ny fanjakana ny vahoaka tompon'ny fahefana ary voalaza fa tsisy afaka mampiasa izany fahefana feno ananany vahoaka zany a afa-tsy ny olom-boafidy na olom-boafidy mifidiny mivantana zany nakora ka mampahafantatra anao Andriamato minisitra fa ianao tsy olom-boafidy olom-boatendry fa olom-boatendry ianao fa ny olom-boafidy reo solom-bavim-bahoaka zay nasainao ny sakanandreo tandro ny filaminandreo fa endrena nge anao ataony farany marina tsy tokony asaka anazy reo e fa endrena sy fanajana tena tsy tenena anazy eo manao amboletra zay ny mahatonga azy manaja tena fa raha ny lalàna milaza dia ny solom-bavim-bahoaka ny olom-boafidy ny sénateur olom-boafidy ny filoham-pirenena olom-boafidy no afaka mampiasa ny fahefana feno avy amin'ny vahoaka fa ny anareo fanatantarahana ny lalàna ka raha zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna no ataonareo de fataro tsara fa mbola misy fotoana hanadinana anareo am'izany zavatra zany eny fa na dia ny feno feritreretanareo fotsiny azy de anadina anareo am'izany de mametraka veloma mahafinaritra ho an'ny mpanaraka ny miara-manonja veloma tompoko eny ary dia iny ko no namarana ny miara-manonja MPS Radio Mata zany tamin'ity androany ity alatsinainy 3 aprily 2024 ambava homana ampo mieritreritra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko